tantarako mada. Adalana Lanto sy Liva ary Vantsoa miaraka tamin'ny Sinez sy Rakoto no nanome aina ny tantara. Tovorazana mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanadodosy. Manam-pitiavana ny Noro ary miora. Mety hanimba zavatra maro nefa izany. Tazony ianao samy irery ihany koa izany. Za kosa aloha dia tsy miombon-kevitra aminao amin'izany, marina. Fihinana ny kasainao atao e. Lazainao amin'ny Noro fa hoe Noro tena tia anao. Kanefa fantatrao efa manana fofom-bady Zany ve ny tediavinao e? Ka ionge ireny mba ilako fanampiana avy amin'ny Miora e. Raha zany aloha nandrasanao amiko dia andraso hoe Paul e. Za zany voalohany mitsipaka an'izany fanapa-kevitra zaniko. Dia zany ndray ve no antenainao hanampy anao amin'izany? Tena tsy mety aka. Aza manao an'izany kosa ianao Miora. Fandriana dala ihany ny ianao zany e. Ahoa zay? Misy resaka izay mba tiako lazaina aminao ary Noro. Resaka iny izany Zoary? Mikasika an'inona? Zany hoe somary sadaikatra ihany aloha ny vavako raha ilazan'izany aminao e. Fa inona ary ty? Maninona raha lazaina e? Ka sa ve atahoranao fa mety ampatahotra? Aiza moa no hoe zany fa ka eno ento ny teninao ary? Iny ary zao rery Noro. Efa ela ihany izay ny fankalalantsika izay ho ary efa tamin'ny voalohany tokoa ny saika ilazan'izany taminao nefa tsy nety vitako izany. Zao dia efa natambahotra avokoa ny heriko rehetra saiko nilazan'izany aminao. Aza be safary rery Zoary mampitaintaina mihitsy ianao. Zoary rery Noro. Efa manana olon-tiana. Maninona? Zany ho olon-tiana? Noro tsy hitako mihitsy izay fomba. Zany ve nolazainao dia efa sahirana be ery ianao namoaka an'izany? Noro fa tsy nanohana anao ve izany zavatra ambarako anao izany ka? Manohina any foko. Tsy voatery Tena tsy napoiziko ohatr'izany ny fandraisanao azy ry Noro ka. Fa tokony ahoana indray? Ranomaso sa alahelo? Asa tsy haiko e. Ka tsy kesenao ngery Zoary ka olon-drom-pinamana fotsiny ihany hatramin'izay sa ve verinao nisy inona teo amintsika? Eny manaika nefa ka tsy hitako izay tokony hataitra amin'izany na dia hoe efa manana olon-tiana azy ianao. Ferana madio nisy tamintsika. Zany tokoa ve? Zany no tata-pokatr'izay. Noro matoa ange nilazan'izany taminao dia nieritreritra fa hoe matotra ny finamanantsika sy ianao e. Efa matotra tokoa izany fa tsy nisy eritreritra-dratsy akory hatramin'izay. Ka tsy izany no tiako hatongavana e. Ianao koa no ataoko fa mahafantatra tsara ny tiako tenenina Noro. So dia ataoko adala ary ianao ty. Ka tsy haiko indray izay tokony hamaritana an'izany nge. Zoary raha ohatra ka izay ihany resaka tianao atao amiko dia mangatadalana aminao avela ho andeha amin'izay. Noro fa ahoana ary tsy mbola vita nge ny resaka tiako atao aminao e. Fa efa voaraiky no tena votoatiny izany e. Noro veloma ianao. Noro andraso aloha e. Noro Dri lasa ihany izy marina. Efa Noro e. Manahoana ry? Manahoana Miora? Mandrosoky Oay, fa andeha voaka angandry izany to efa vita homana iry? Saika andeha mihitsy zao zako. Raha tara kely ry dia tsy nahatratra teo. Fa naninona raha ny antso talohan'ny nandehanana taty aloha e. Ka za koa ngeky tsy programa no aty mihitsy e. Raha izany mba efa niantso mialoha. Fa ahoana ry? Tsy haiko akia. Noro, fa maninona ry izany e? Tsy maninona e. Aza manafina amiko ndry e. Asa tsy haiko hoe za tokoa ve ny tokony hankarary vatana amin'izany sa ahoana fa za koa no adala. Noro, lazao amiko izay zavatra mahazo andry e. Raha maika indry mety hisy fotoana iresantsika akory.
Tsy maninona fa afaka amin'ny telefona rehefa avy eo dia atao rapitso indray zaniko. So dia zava-dehibe amindry aloha izany. Tsy mbola ambony noho ny meilleur ami-ako izany. Mipetraha dia lazao amiko hoe nisy inona tanatrano sa taiza? Eny ary sady hita ho bongo ihany koa ny izany masondry izany. Avy nitomany ka ndry io ka. Raha ny ranomasona rotsaka tokoa ngamba efa ampy. Fa nisy inona aloha Joary akia. Joary? Fa nanino ny Joary? Ny aona izay omaly ataondro ary tafarisaka ka nambarany tamiko tamin'izany fa hoe efa manana olo-tiana hono izy. Izay tokoa ary le resaka. Tena nambarany Joary tamin'olo ihany izany le izy na dia tsy nanaiky aza. Dia izany akia. Dia izany ve ny nampanao andrito izao ohatrany tsy napoiziko akia. Finona moa no mety mahagaga sy mampalahelo andry amin'izany manana ny fiainana inge izy. Manana ny fiainany tokoa izy. Ary ohatrany hoe efa fantatry indry izany ange. Ie, marina tokoa izany. Efa fantatro fa efa manana fombady izy. Ka nanina ary ny tsy lazaindry tamiko ohatr'izay? Ohatrany hoe miditra amin'ny fiainany Joary raha milaza izany amindry. Na dia amin'ny mampinamana akaiky antsika sy miro fotsiny ihany aza. Aza mametsy ny andry iry Noro. Sarotra amiko niditra amin'izany resaka izany. Atao eo amindry ny toerako. Eny tsy manometsy ny andry tokoa aloha tsy hanova ninina amin'ny zava-misy tokoa izany. Noro raha nilazany tamindry izy teo noako izany ry na dia tampiresahana amiko azy amin'izao fotoana izao. Moa ve nisy zavatra nandrasandry avy aminy ka nahatonga izany zavatra nambaran'izany sakana sy fanorosorenana ao andry? Ono ahy Miora. Mpinamana ihany izay. Isika telo raha no marina kokoa ary voaingana loatra no nahafantatra ny Joary. Tsy mbola mahafantatra azy indry matoa tsy nahafantatra izany talohan'ny lazany tamindry. Marina izany. Ary aingana loatra ny zavatra rehetra ngamba ka tsy nahafahako nieritreritra akory. Noro tia azy angandry? Tia azy ve hoy indry? Aleoko mivantana ohatr'izany mba hanamora ny resaka Tsy mbola nieritreritra ny tia azy tokoa aloha. Herinandro teo izay somary nanompo fijery hafa tany aminy asa inona no mety vokatra izany? Izay tsy dia akasitrahany ny zava-misy amin'izao fotoana izao izany. Mbola averiko amindry ihany ry Miora fa tena tsy napoiziko izany tena marina. Raha tsy izany tsy ho toy ireny mihitsy nandresako azy hatramin'izay raha fantatro izany. Tsy afaka nanova inona intsony tokoa nge izany. Izay mantsy fampijalety tena ny ankoatra izany. Dia inona koa ny resaka nataony tamindry ankoatran'izay aloha Tsy nisy inona, tsy nisy tsony tena tsy nisy tsony satria voanarehan'izay tonga dia lasa nandefa tsy tia noho resaka tsony. Inona koa moa no tokony mbola iresahako aminy? Izay nge ny tena manahirana aminy. Fa ahoana? Ary mahagaga tokoa nge ry Miora dia izao hoe ahoana? Inona ary no antony lazany izany tamiko rehefa tsy nataony tamin'ny voalohany ihany izany? Fantary fa mitady hamadika ny fitokisan-dry azo zavatra hafa ihany koa Joary. Hoe ahoana ki? Tanora saina loatra indry ary hita taratra ihany koa mbola tsy mahampitoana indry mandray andry ho toy ny zandriko anefa. Inona no tiany Miora lazaina amin'izany aloha hoe manam-pitiavana ihany koa ve Joary? Izay ny tanjony. Na izy aza ve nefa dia tsy eritreritra izay toy izay hoe tokony ho ataony ka? Ndry manao an'izany fa fetsy ny lehilahy Amiko ry Miora dia efa mazava ny dikan'izany so fa fantatro ny marina. Ary ataoko fa tsy misy antony tokony ho ifaneraserana intsony koa ngambany. Za mieritreritra hoe tokony natanjatsaina tsara Noro manoloana an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ampony nataony ahy tsy handratra ny foko amin'ny tsy misy antony akory Eno fa na dia efa somary nanaitra kely ihany aza nandresako ny marina avy any aminy. Mitandrema fa tsy vitsy ireo tovolahy toa azy no tsiriritrana tsara tarehy andry Atre, iza koa ary izany miandry izany. Dry, fa maninona ny tsiraisiny? Joary ty miandry ty efa hatramin'ny omaly hariva no namono telefona fa tsy misy tany iainana mihitsy. Tsy mbola inona ihany no anarahanao ato io Joary fa ianao ty fi adaly? Tsy maninona izay fiheveranao ahy. Tsotra ihany ny mba angatahako aminao dia mba henonao vetivety monjy. Ka tsy efa nilazaiko ianao teo fa tsy te henonao akory dia mbola inona ihany ny anarahanao ohatr'izao? Ka tsy anaiky aho raha tsy mihaino ahy ianao Tsy mila mesory iry ianao fa mesory andehanako ka? Tsy ry Noro tsy anaiky ahy. Sahala amin'ireny tsy mahalala teny gasy ireny fa mbola misisika ihany. Ka tsy ekeko tokoa raha toka ny filazako anao an'ireny resaka rehetra ireny no anaovanao ohatr'izao ary fantatra koa nge mantsy ny any am-ponao any. Tsy misy idiranao izany fa ahy ihany. Voakasika izany tsika ry Noro. Mandehana fa indreo ny fombadinao.
hitanao fantatro amin'izany fa manam-pitiavana ihany koa ianao toy ny itiavako anao izany. Tsarovy anefa ry Noro fa nitsinjiny amintsika mahatonga anao andreny a. Tsy mbola nisy ninina tokony hitsinjovina teo amintsika. Ampidirao anatin'ny sainao izany. Zany efa te hanangana zavatra iray mateza sy matotra amin'izany rehetra izany ry Noro. Sao heverinao fa zazakely ary a? Sa saribakolona kizy? Ampy izay fa mandehana amin'izay ianao mandeha any a? Tsy te hiresaka aminao tsony a? Ary aza miantsoantso amin'izay telefonina kotsony koa fa tsy handray anao anao vinanao vina. Mazava amiko tsara izany. Mazava amiko izany nefa oka ihany koa hazava tsara aminao fa hiady hatramin'ny farany mba hanikeno ny fangatahako androso fanazavana aminao e. Fa fanazavana inona ihany ary? Ekeo re. Taxi? Taxi? Eny, tsy maninona izany. Tsy kivy akory fa mbola manantena foana. Ho azonao ihany izany orina kely eo e. Fantatro tokoa mantsy fa manam-pitiavana ahy ianao ary tsy hamelako raha tsy tafatsangana izany faniritsika roa izany ry Noro. Tena mandatsy mety hiresaka amiko mihitsy ange izy ry Noro e. Kinona kosa ary ny tadiavinao ataony? Zaho manokana aloha dia tena midera ny fihetsiny tokoa amin'izaniko. Ka tena sahiran-tsaina ry Noro. Aza mametsiny azy ianao e. Tia izy. Fantatra izany na dia manosika hatramin'ny farany azy izy. Na tianao tokoa azy izy, ataonao ny fomba fiarahana aminao e. Ianao izay efa fofombatin'olona. Koa raha tsy vendrana izy aminaoko. Ka midika ho avendranana ve izany ny famoahana an'izay avaopo e? Moramora ianao ange izy izany e. Ko izany ko? Indrindra fa terenao hifanaraka amin'izay tianao fotsiny zava-misy. Ka andahan'izany ary ve ianao ry Noro? Miara mahita azy isika ary ianao aza ange ny tokony ahafantatra zavatra betsaka mihoatra aminy. Efa manana ny nandry ianao e. Fatapoko fatam-pirenena izany. Eny. Raha tsy olona faikan'olona izy ka mbola naikanao ihany amin'izaniko. Ianao manaonao foana ry joary a. Tia azy a. Ka raha tia moa izy tsy hitako inona moa ny tokony olana amin'izany ozy izy Noro ka. Iza no afaka nanakana an'izany a? Fa inandry. So heverinao fa tsy atotro izao foana ary mivadinao e. Roviana tokoa moa izy no tongako. Ka tsy ny fahatongavany ange kory no anova inona ry Noro e. Moa izany ianao. Fa tsy tianao tsony nga inandry aloha e. Sa efa nisaraka nareo? Tsy mbola niova aloha ny aminay ka. Ka jereo amin'izany ariko. Sa te hampirafy azy fotsiny ianao e. Dia zaza tsy ampitoana no lasibatra amin'izay ditranaoko. Ka tsy mbola voafatotra amin'ny fanambadiana ka afaka ny mbola mieritreritra tsara no avy ny fiainako ry Noro. Mandinina. Zany tsy rary ny veny aka avy aloha isafidy amin'ny fitiavan'izy roa. Tandreny efa ampelantanana so hanenenany. Rehefa tsy tiana tsony izy dia sahiny tsotramiko. Tsy mbola afaka manao ninina aloha e. Rotiko izao fotoana tsy mbola maheo azy mba andreseko lahatra ny Noro. Finona moa ny tomponao teny fantatra fa tsy maintsy horesinao lahatra ny Noro e. Tsy misy afa-tsy ny fitiavany ahy ihany e. Eny fa na dia mandatsy mety hanampy azy ianao. Zany resaka izany no tiako atao aminy nefa izy mandany resaka amiko koa. Vehivavy ahy e. Mba natera-behivavy ihany koa. Tsy mety amin'ny feo fieritreretako izany ho ary tompony fanapahan-keviny ny Noro fa tsy aty amiko akory ny fanalahidin'izany. Ka raha toary ka hiara-mitoetra amin'andry aho nefa ny saiko sy ny fitiavako ateo amin'ny Noro daholo. Dia moa isy fiainana vanina ve amin'izany ozy izy ianao ka? Hitanao, tsy mahateny ianao. Tsy izany raha mieritreritra mety ho fahoritsain'ny nandry ahy e. Fantatro tsara nandry ary namako. Miangavy ianao aloha tsy ilaza n'izany any aminy. So mantsy sendra miantso anao telefona izy ka avy ianao dia hitantaran'izany any aminy. Fantatro ny tokony ataoko e. Tsy atoronao amin'izany ary joary a. Misaotra melolo e. Mbola ezaka ny ampiseho amin'ny olona ny tena hitondrako ny fitiavako ny fiainako aho mantsy. Izay ny mbola adokavana hatrehako amin'izao fotoana izao e. Fa ahoana ho izy tamin'ny ora? Izaho ange tsy afaka ny andany tsy resaka aminy na hidify azy akory. Eny, fantatro tokoa izany. Betsaka ny resaka ny fanaovanay fa tsy resiny lahatra amin'izay hevitra mety hifanipaka amin'ny sitrapondry ahy e. Aza matahotra indry. Fa ahoana nefa hoy izy? Mangataka indry hono izy mba hiaino ny fanazavany. Izany foana no sisiny amiko. Efa mankaleo mihitsy ka. Amin'ny lalako rehetra andrasany mihitsy ny firavako avy any am-pianarana. Iverotoiny tsy nisy akory izany resaka izany. Fa raha miora ny eo amin'ny toerako dia tokony mbola hiaino izay lasainy ihany ve a?
Tsy ilainy zandro Noro fa inona ihany ary nampirorosaina Andry Tsy hoe mirorosaina akory fa hoe sao dia izay ary ny tokony hampilamina azy. Tsy voatery anaiky azy ihany koa mantsy Ka izay indrindra mantsy vao maika aza izany ampisavorovoroko. Fa hoe inona ny fanazavana mbola tokony arosiny amiko amin'izany? Noro fantaro fa manam-pitiavana azy Ndry. Nefa manoro-hevitra ihany aloha alaviro izy. Efa manana ny fiainany mantsy izy ka mety anakorotan-javatra ny fidirandreo amin'ny fiainany. Ka zange tsy hoe tsy izay mbola vadiky ny ampitso ny fitiavana mantsy izy afaka mandrava sakana maro. Ka izay ny tsy amina vinana melosa ihany afarako. Fa inona mahatonga Ndry teny an'izany? Ny fitiavan-Ndry azy. Ka na dia tia azy aza izy angefa manana ny fiainany. Izay ny tsy anekeko azy ka lavitra hatramin'ny farany tokoa. Mila miady mafy mba tsy ho resin'ny fakapanahy Ndry Tsy efa miteny anao tsy anako tapahan'ny fiainako. Mbola inona ihany ny antsoinao aty foana? Noro miangavy anao are. Ao reny resaka ifanaovantsika dia afaka midify ny salovatavako mandrakizay no raha ohatra hoe izay no hitanao mety aminao fa mba miangavy anao aho Tsy misy tokony fampiresantsika tsondro Joary raha nandray aho namanao araky ny nambaranao tokoa reno ka inona no andavanao tsy resahanao amiko raha izany? Voalohany nanafenanao tamiko an'izany hatramin'izay. Ary faharoa namadianao ny finamanantsika ho zavatra hafa. Ka motsy eo amin'izany toeran'izany koa ve ianao ankehitriny Tsy misy tokony fanazavana tsondro Joary Ary mialatsiny aminao fa ho tapahako amin'izay ny andraso aloha andraso aloha. Inona ihany Noro tsy ahafaty antoka anao velively re zany ary tena milaza marina aminao fa tsy anelingelina anao tsony orin'izay. Inona moa no mety anaporofo an'izany fa tsy anelingelina antsony tokoa ianao ka? Tena teniko izany Ary lasa ho aingana ny amin'izay fotoana amin'izany fa maika Andray misaotra ry Noro misaotra ry Noro misaotra anao nanaiky mifangatahako. Fantatro fa tsy anaiky mihitsy tokoa mantsy ianao. Eny ka zavatra vitsivitsy no tiako ambara aminao alohan'ny tsaranao amin'izay mety eritreretinao any. Miainanao Ka ianao koa moa toa ohatra ny neti-pahatezerana loatra dia nivadravatra tamin'iny fotoana iny dia tsy hita tsony na nazavana an'ilay resaka. Raha ny marina izany dia tokony tsy nenanao mihitsy hatramin'ny voalohany. Tsy nambarako anao ireny satria efa fantatrao ihany mantsy ny antony voalohany avy ety amiko Noro manam-pitiavana anao asa tokony torofity taminao ve aloha vao nilaza ny tena momba taminao sa ahoana no mety hanekenao ny fitiavako? Efa fantatro fa tsy maintsy mbola namafy an'izany ianao. Nefa ry Joary napetraka ao aloha ny sakana tamin'ny lalanao avy eo ianao vao nikiasiny ianao hitsin-dalana eo. Teo tsotro aminao anefa raha ny tena marina dia raisinao fanatsorana ve ny filazanao tamiko fa efa manana ny fiainana hafa ianao? Narary ihany aloha ny fonao teo ampandraisana an'izany nefa tsy hitako izay fomba netinety kokoa ilazana azy. Tsy nentina nampay ihany koa manko ny Noro. Marina avokoa ny any Noro. Fantatra ry Noro fa matao asana indray sy nizotra tamin'ireny fanapahan-kevitra ireny dia mba tia hametraka fiarahana matotra miaraka aminao Ka izay nge ny tena nandavaka anao hatramin'ny nahafantarako ny mariny. Manambady ianao ka mbola inona ihany no tadiavinao? Sa ve tianao hampirafesina ny vadinao Izay ve? Ka tsy mbola voafatotra aho akory ange ry Noro malalaka ny safidiko. Tsy efa matotra ny fiarahanareo? Sa inona indray ny anaovanao an'izany oko vazivazika? Ny hoe matotra aloha samy manana ny resany an'izany saingy mbola mpifamofoy fotsiny ihany izay aloha izao. Ary aiza ny vadinao izany? Tsy ho tezitra ve izy raha mahita an'ireny fanarahanao isan'andro ireny? Tsy eto izy aloha amin'izao fotoana izao izany tsy eto izy dia izany ny toetranao. Dia rehefa tonga izy dia soa ihany fa mba fantatry milo ny toetranao. Ka tsy manan-kevitra ny anao kilalao amin'izany resaka izany ange ry Noro mivaivay loatra atao poko ny fitiavako anao ka izany manisika anao an'izay fomba rehetra ahafahako miara-dalana aminao ry Noro. Ka tsy haiko hoe inona ary izany no tianao ataoko Noro tia avy ianao? Ka tsy ihany ilay izy ry Joary Ka valeo amiko fotsiny raha toa ka manam-pitiavana ahy ianao izay nge dia efa ampy
Tsy te handratra ny foko aminao aho. Aleo tsy misy raha toa ka fitiavana kidaladala fotsiny toy izay hoe tsy haiko. Ka tsy fitiavana kidaladala zany akory. Tsy ho azo tanterahana akory. Ny faniriana rehetra angerin'oro dia azo tanterahana avokoa. Hafa mantsy ny zavatra hihinana ankehitriny. Tamin'ny voalohany nahitako anao nanana faniriana tena ny vaivay tokoa. Ohatran'ny hoe tsirim-panantenana tsy fanta-piaviana izany. Toa mahafinaritra avokoa sy jereny masoko rehetra vokatra izany. Ankehitriny kosa ifaniova ny zavatra rehetra satria ve hoe efa manana olon-tiana? Azo foana izany raha toa ka matotra tsara ny amintsika Ronoro. Satria nahoana ka? Aleo ny foko no isafidy izay tena tiany. Ka iza ny tena tianao? Ankehitriny vao tena tsapako fa ianao ny voafidy ny Ronoro. Efa mba tafarisaka ihany izay Simeora. Fiarahana tena matotra no nisy teo aminareo fa tsy vazivazy akory. Haiko ireny mandrefy ny tena fitiavako e. Ka andao ary ataontsika hoe manaiky aho. Dia ahoana ny aminy? Atsipinao fotsiny amin'izao ve izy rehefa vita izay ilanao azy hoe fitenenana? Ka tsy hano aho ny hitondrahana azy. Izay nge ny tena mampanahirana n'ity resaka ity Ronoro e. Ninona fomba filazanao azy eo dia izay ny votoatiny. Ny fitiavana nge tsy azo toereky masaka ohatry ny voalom-pijaza tahaka izany Ronoro e. Ianao very joary zazakely a. Tsy za rery ny sendran'izany fa betsaka ireo olona mitovy amiko amintsika miteny izao e. Moa ve dia ho tsarainao ohatry ny zazakely avokoa reny? Misy ny sasany efa any an-dalan'ny fanambadiana sy ny mariazy izao mbola mivadika any rehefa fantany fa tsy anjarany. Ka ahoana ary ny ahafantaranao fa izany no anjaranao? Fantatro fa olon-kendry tokoa ianao ary marantsaina Ronoro. Ny fiainam-pitiavana nefa tsy azo atao kajikajy ohatr'izany. Indrindra rehefa hoe ny fo izay no mitondra azy. Ka eo mantsy ny tsy mbola azoko amin'ny mpitantara ity e. Hoe ahoana ka? Raha ohatra ary ka hiaraka isika. Inona milaza amiko fa tsy vadika amiko ihany koa ianao raha hoe any aoriana any rehefa tojo ny tsaratsara kokoa. Ny tsara mantsy tsy mety lany ary ny tantara no tsara. Avy aloha ity anao izy le hery izay dia ho hitantsika eo izany. Nora, fa maninona ianao e? Aza terenao ary joary a. Eny e, ka tsy manery anao ange kory. Fa fantaro izay tena hitondran'ny fonao ny fiainanao. Tianao ary Nora. Okizay e. Miandranao foana naroviana hitotianao amiko Nora. Manararoatra ny fahalemeko ve ianao? Ianao no milaza izany fa tsy mbola fantatra akory aza ny kilemanako. Eny e. Voaraiko avokoa ny afatra eo fa afaka mandeha amin'izay ve a? Ka tsy afaka ny tazona anao tsony tokoa aloha. Joary a? Nanaiky ny fangatanao a. Nihaino izay zavatra rehetra nambaranao teto. Dia misaotra anao aloha ny amin'izany tokoa. Ka oka ianao hanaja ny fitsipika amin'ny fanarahantsika tsy hanelingelina ny fiainako intsony aorian'izao ary. Eny e, mitana ny teniko ary Nora. Aza matahotra ianao fa tsy hanelingelina anao intsony tokoa aloha. Izay ihany no tiako lazaina aminao ka dia mahazo mandeha amin'izay ary. Veloma ianao? Veloma Nora. Nora. Ie, dia ahoana indray izany izao ny zavatra nieritreretin'ny hita aorian'izay ka? Tsy haiko aky Miora. Efa fantatro fa tsy maintsy izay no lazaindry e. Efa fantatro teny miloko izany. Ary anahiran-tsaina indry tokoa nga izy izany e. Tsy haiko hoe marina avokoa ve ny zavatra nambarany tamiko rehetrareny sa misy lainga. Ka raha marina moa izany. Asa? Mety ampivahinana nefa e. Tsy haiko aky Miora. Tena sahiran-tsaina. Io ary le efa nahiako. Fa inona ny zavatra mampanahy? Ohatran'ny hoe mitady resiny lahatra izany ndriko. Sa ahoana? Resiny lahatra tokoa ve ny filazana izany? Sa mba manam-pitiavana azy ihany e? Alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra dia dileo tsara aloha ireo karazana sakana rehetra mety hiandry ny lalandry ahatongavandry amin'izay tanjona eritreretindry. Tena miteny marina e. Fantatro izany e. Ary ny olona rehetra manaraka an'izao tantara izao hatreto aloha dia mety hanome tsiny ny fitiavako ny Joary daholo. Noho izy efa manana ny olon-tsiny, efa fantatra ve izany dia mbola iny ekipy tapikitra sy anaraka azy ihany ndrika? Ka fantatro izy aloha dia rehefa avy eo tia azy mangina. Izay vao naborany tamiko ny marina momba azy. Izay ny tena mampanahira-tsaina e. Fitiavana azo avely izany e. Mora adonina tokoa Ronoro a. Aza misisiky ndry e. Tsy eo amindry mihitsy ny toerako dia miteny an'izany ndry.
Izay aho vao tsapako hoe tena tia olona ohatran'izany nge. Tena marina e. Tsy mbola nena tahak'izany mihitsy aho hatramin'izay. Eny e, mety azo tokondry. Ary andao atao hoe izay ny izy e. Dia aiza nefa ny lalana ivoahana amin'izany ka? Inona tokoa moa no zavatra tsy vitan'ny fitiavana ka? Ary io no ahy e. Azondry antoka ve izany fitiavan-tsoary andry izany ka? Tia ahony iziko. Izay fona ny averimberiny amiko. Ary matoy ihany koa izy hoe vonona ny saraka amin'izany fofombatiny izany dia ataoko fa tena tia izy fa tsy vazivazy akory. Asa, mety tombony izany ary mety dia tsy haiko e. Sa ahoana ny fahita miora azy iny e? Mety hoe fitaka sy lainga fotsiny ve izany tenin'izany na hoe noho ny hatsaran-tarehako araka ny filazany fotsiny koa? Sarotra amiko ny laza izany e. Miora mantsy ny efa nahafantatra azy talohako. Na izany aza nge sarotra amiko ny hafantatra izay tena any am-pony e. Keny e, marina izany. Findriva izany tena tapa-kevitra ny hamaly fitiazana dia efa izany aza ny sakana ka. Tsy mbola haiko mihitsy ry Miora. Asa, mety mbola ho resy ny lahatra ihany tokoa ngamba. Soary a. Dia mieritreritra ny andeha ho aiza amin'izany moa ianao e. Ianao ve dia tena tsy mieritreritra mihitsy. Io ndray Miora sy ny sermon tsy misy fifarana. Sarotra ry Zoary tsy hitema aloha izany a. Ohatran'ny hoe atosika ao anaty kizy fotsiny ilay zanak'olonako. Dia lazao ndray ary koa ary fa hoe latsaka anaty kizy izy raha mity anahy. Hita avy izany amin'ny marina. Efa fantatrao ny olana mety handry azy, indrindra ny olana amin'ny vadinao sarom-piaro inoko. Ka fantany ndray izany e. Ary mahazaka an'izany izy matoa miditra. Ka maninona ny tsy hazavainao aminy izany fa tsy vitany tiako ianao fotsiny dia zaiko. Finona mbola mampimeanao amin'izany e. Ka tsy efa nilazainao taminy ary ve izany e? Mino aho mantsy efa napetraka ao daholo izao ny sakana rehetra tserahany tamiko ka inona mbola inona indray ary izy ianao ka? Inona moa no tokony anakanako azy amin'izany e? Hita ho ako. Ary efa nambarako azy ange ny marina ka aleo izy eritreritra e. Tsy hitako mihitsy ange izay olana ary Miora e. Ohatran'ny hoe mora amirainao iriny e izy izany e. Ka na inoro aza ange tsy mbola hitako izay tena valy teniny amiko e. Na ho raikitra ihany ny aminay na ahoana tsy haiko. Ianao fotsiny tiana ohatran'ny misendaotra ohatran'ireny hoe ianao indray ny voakasika voalohany amin'ilay iziko. Fantatrao fa malemy moro e ary jamba ny fitiavany. Jamba ny fitiavany avy e? Marina ve izany ozy izy Miora ka? Aza moto fanina eo ianao fa fantatrao tsara ny ao am-pony e. Aza manao an'izany ianao ry Miora. Mba manahy ihany koa nge hafa tsy dia izany loatra akory. Tia tokoa izy nefa rehefa izerizery amin'ny heviny ve izy mety ho sarotra amiko ihany koa nge ny azony fony. Dia mbola veriko ihany ilay resaka efa mifampiresantsika iny e. Le hoe raha toa ka anaikanao marina ary Noro amin'ny farany dia ahoana ny eo aminareo isan'andro ka? Ny eo aminay isan'andro e? Zao aloha e. Mbola tsy manaiky ny fitiavako azy Noro. Ka noho izany dia tsy mbola eritreritra ninona ny aminay isan'andro ihany koa aloha e. Lojika be izany e. Fiza koa ary izany miantso ary telefonina amin'ny androala izany e. Sady morty. Mety izy tokoa ngamba ny tsy mahita tory dia miantsoko. Ndraso aloha hoe raisina. Tao tsy izy nge tia izany e. Allo? Manahoana aky Miora? Inandry, ndriva izany? Za ihany aky a. Ndraiky, faly be mihitsy amariny feo andriko. Zany ve aky? Za koa aky a. Ndraiky, ela aky izany a. Tena ela mihitsy. Zay indray ndry vao niantsoko. Ka tena mbola enjana be ingeny fa nomanana ny examen e. Dia izay no tena nansepitra e. Zany veky? Dia nanao ahoana aloha izy tao e? Tao aloha e, somary sarosarotra ihany e. Zany? Dia roviana no mivaly? Ka vao tamin'ny ankeo maraina mihitsy ange vao vita e. Mbola tsy fantatra na roviana no hivaly na roviana. Ka tsy efa hiverina ody amin'izay zany ndry? Raha afaka sao matsara. Tsy misy an'izany aky a. Tsy maintsy afaka ndry ary tsy maintsy tavavoaka dokotera spesialista e. Araka ny efa nofonofondriako. Zany ve? Efa hitako eto mihitsiko. Ary mahatoky ny fahaizandry ahy e. Engane aky ry Miora. Mananaka finoana. Marina aloha zany e. Fa hono ahy e. Manahoana aky ny any Madagasikara any a?
Inona no malazany? Inona moa kifa ny omaly tsy miova ihany a? Iza kosa ny tamin'ny 3 taona sy ny zao kosa ve dia hitovy soa ny fahazamba manao an'izany ry miora? Hitako. Manao ny Joary eo izay? Ao izy ao e. Manao ny fahasalamany, tsy malahelo? Aiza kokia, izy ve dia tsy alahelo andry e? Asako. Fofom-bady ny angendry e. Ka za koa kia tena malahelo azy mafy mihitsy a. Fa ngandry tsy niantso azy aloha e. Voandry mihitsy aloha izao no nantsoko. Fa maninona ki? Ka mbola mieritreritra hoe raha toa ka afaka tamin'ilay fanadinana farany teo raha afaka soaman tsara ihany azy zany dia mba ho ataoko surprise ho azy ny fahatongavako. Ay ve. Ka aza miteniteny an'izany aminazy indri fa tandremo a. Eny e, amin'ny 2 volana ano azy zany indri no avy aty raha azoko tsara. Ano any tokoa e. Fa izay ki fa apetraka amin'izay ngambindri a. Eny ary e. Ie, zay fa veloma. Dia mandra-piona ki nandry a. Veloma miora. Tena efa hiverina ody amin'ny tapa-bolana zany nandry. Ary tsy navelany lazalazaina amin'ny Joary zany fa tiana atao surprise aminy. Joary nefa ity tsy mbola hita ihany izay tena atony. Efa ho avy indray zany nandry vao hisary adala. Hatramin'izay nefa izy dia mba naharitra ihany kanefa dia izay fotoana kely sisa izay ve dia tsy haritra ka hanaovana ny soa-dalàna mandalo rehetra izao e. Sa noro mihitsy tokoa ny tiany mihoatra ny nandry e. Iza ary zany? Andraso aloha ivoina hoe. Fa tao Noro? Ie, za tokoa ry Joary a. Fa ahoana ha? Fa tao taitra be ianao? Ka tsy zany fa tena sady tsy napoiziko no tsy nandrasako mihitsy zao fahatongavanao zao aloha e. Ay ka ampandrosoanao ary ve asa? Mandroso tokoa aloha ianao e. Mandroso? Dia mipetrapetra. Fa Noro so dia mba manofy ary aloha e, ha? Tsy manofy akory ianao ry Joary a. Ary moa ve tsy efa valiteny nandrasanao avy tamy amiko koa zany e? Eny e. Nefa nataoko hoe mahery loatra ianao ka tsy anaiky ako. Dia verinao ho fahosako kosa zany ankehitriny fa nikeko ny fitiavanao a. Tsy zany ingekory ny tiako tenenina e. Mahery ianao manoloana ny natiora ka manana ny maha ianao anao foana. Miala satroka eo anatreho anao avokoa izy ireny indrindra amin'ny fotoana fiposahany masoandro tahaka izao e. Aza dia mahay milaza io ry Joary a. Tena marina izany ry Noro a. Ataoko angamba fa sambatra izay honenany. Ianao misafidiako ry Joary a. Noro? Ka efa mba nisaintsainao tsara ve izany fanapahan-kevitra izany talohan'ny zavatra rehetra aloha a? Efa tena nisainiko lalina tokoa izany. Ary efa nalaiko eo ambony nalaiko eo ambany tantara rehetra. Ary niezaka namerina tatapoako ny fitiavako anao ihany koa fa tsy vitako izany e. Efa tena lasanao tanteraka ny foko ankehitriny ry Joary a. Zay ry Noro. Noro malalako. Joary. Noro a. Tsy fitiavana toy ny fitiavan'ny olona rehetra ngeny antsika e. Tsy mitovy. Fantatro tokoa izany e. Tsy atoronao an'izany a. Ka arak'ireny efa nambarako taminao ireny tokoa mantsy dia asa mety ho sahirana ihany tsika e. Tsy manino izany fa vonona ny ara-hiatrika aminao izay mety ho sedra miandry antsika e. Ka tena vonona izany ianao? Tena vonona ry Joary a. Eto vonona ny ady hatramin'ny farany. Fa hono aloha e. Tsy ohatran'ny hoe nanery anao avery Noro tamin'ny fanapahan-kevitra ao Ny fitiavako anao ihany no nanesika Joary a. Eny ary Noro. Iara-hiady sika mba andresen'izao fitiavantsika izao. Toa tsy mbola tafatambatra akory tsika ity dia efa hiatrika olana santiko. Andao efa mpitantana ifanimehery ary e. Faly amandre an'izany fahavononanao izany e. Tena ambony tokoa ny heritsainao a. Fa ianao tsy vonona indray nga ianao? Sanatria efa vonona hatry ny ela ary havako. Efa fantatro no fa tsy maintsy andray an'izany fanapahan-kevitra izany ry e. Resy ny ankiry Noro a. Marina izany e. Tsy manome tsiny andrilo aho e. Satria mantsy tsy indrirery akory ne no tojo an'izany toerana izany nanoloana ny Joary e. Maninona? Fangako akefa nisy vehivavy akoatra azy amin'ny fofom-badiny izany niaraka taminy ka. To tsy mba nitenenindry akory izany? Tsy hoe niaraka taminy akory ka. Tsy azoko ka. Betsaka ireny sipireny no sharma taminy. Nefa tsy nisy nanaitra amin'ny fitiavany koa aloha ireny. Izany? Indriny nalatsapaka amin'ny fitiavaniko.
Izany hoe ankoatran'ilay fofombadiny moa izany. Hay ve? Dia miaraka izany zao nareo? Izay ngamba ny lahatra. Hiaraka nefa dia ahoana ka? Nanome tokiatso ary fa tsy andohany inona zava-mitranga. Ary tsy anakalo amin'izany fofombadiny izany nofinanofiana ihany koa izy. Dia mino an'izany ve ndry? Raha ny fitiavana aseho ny aloha e. Fa iza mbola mahafantatra ny vavadiky ny tantarany orinany? Asa? Mandra-piveriny izany fofombadiny izany ohatra. Tena sa nareo ka marina. Fa tena tiany Johary ve izany vehivavy izany aloha e? Mba hazavazava ao amiko ery miora. Hazavaina hoe ahoana? Hoe ahoana ny fahitandry azy fony izy ireo hoe mbola niaraka taty ka? Eny, izy aloha dia mifankatia e. Tia azy ny fofombadiny ary tia azy koa Johary. Porofon'izany ny fanenjehany any Johary amin'izay alehany rehetra e. Sary-piaro? Izy aloha dia sary-piaro e. Ny sipa koa moa vao mainka manatona ny Johary daholo ka ohatran'ny mahatezitra azy mihitsy. Izany ve ke? Ataoko fa fantatry Johary tsara ohatran'ny paosiny izany ka erondrehatra amin'ny farany tokoa izy. Zaho ihany ny vehivavy hiaraka amin'ny Atsoatsy e. Fa ahoana hozy izy tamindrika? Tsy mbola fantatro izay ataony. Nefa tokony ho fantany-koa ny tokony ataony na dia hoe tsy milaza an'izany aza. Somantsy izy dia mieritreritra fa hoe ilalao ny fitiavako fotsiny. Tsy maintsy misafidy lalatokana amin'izany tokoa aloha izy. Ka matoa izy no nikitika amin'ny fahanginako. Eny fa na dia tia azy dia efa nisafidy ny hampanginana izany fitiavako izany. Dia ataoko fa izany tiany ary ho tiany mihoatra an'izany. Ataovy izay tsy alefy ny fitiavany Andry e. Ka hisafidianany Andry ho mpanjaka amin'ny fony mandrakizay. Fa hono e? Ahoana izay? Fa lasa saiza ny fofombadinao izany ary inona ny antony nandehanany? Lasa ny andafy any izy dia nanohy fianarana. Fa inona ny fianarana ataony any? Dokotera. Ary manam-pahaizana kosa izy izany ko? 3 taona ange izay no nandehanany any. 3 taona? Ary mbola ho ela ange izany izy vao mety hiveriny? Efa vita aza angamba ange izay ny zavatra ataony any raha nambarany tamiko telefonina farany. Fa angamba vitana 3 taona izany ny fianarana mpitsaboka? Izany hoe naka spesialite izy. Izany hoe efa navita 9 taona izy dia nanapa-kevitra ny hakan'izay spesialite izay izy. Dia efa tapitra izany izao ny 3 taona? Efa verina ato angambany izy. Ato roviana? Tsy haiko re. Fa angamba milazo ihany izy rehefa ho avy. Tsy misy ahitsika ny amin'izany ronoro. Fa hono ary Johary? Fa inona no nahatonga anao ity Noho ny fitiavako anao fa inona indray ary ronoro. Tsy azoko mihitsy ahoana koa ary raha ny fanontanianao izany. Izany mantsy ny fanontaniana tiako apetraka. Fa ahoana e? Tsy azoko. Hoe inona no nahatonga anao hanitsakitsaka azy? Dia mbola sahako ihany mamaly anao hoe tianao ary ronoro. Ataoko fa mbola mahavaly azy izany. Eny ary. Tia ngamba mifanontaniana mahitsy be e? Mbola tia azy ve ianao? Ahoana no mety hamalina ao an'izany fanontaniako izany Johary? Fanontaniana izay niniko tsy mbola napetraka taminao aloha raha tsy androany. Ka naroviana ametrahanao amiko an'izany fanontaniana izany nge dia tsotra ihany ny valiny. Eny fa na hifankatia azy izay angamba tsy anjara ny anay ronoro. Aza manodikodina resaka ianao fa valio tsotra fotsiny ny fanontaniako e. Miankina betsaka aminao avy ko mantsy izany. Ka tsy mahatoky ny fitiavako ve ianao izany ronoro matoa namboraka fitita aminao dia voalohany aloha tsy azon'iza niza lavina sy ozogozonina fa tianao ary faharoa manaraka an'izany mialefa ihany koa izany fitiavako azy izany matoa voafindra toerana ohatr'izao. Ka firy taona izay nefa niarahanareo ary? Dia iza koa no anarany fa tsy mbola fantatro mantsy entsoina azy na dia efa fantatro azy ny fisiany? Nandry. Dia toy izo ary ny fanazavanao? 7 taona teo ny fankafantaranay. Dia efa 7 taona izany niarahanareo? Azo lazaina ho izay tokoa aloha ny faharetany eo. Dia efa vita hoy ianao ny fianarana any ampita ary efa hody izy ato. Raha betsaka indrindra aloha dia tokony eo amin'ny 5 volana eo angamba sisany. 5 volana? Dia 5 volana ve sisa ary Johary dia tsy andronao nefa 9 taona sy 7 volana ary izany tena andronao teny foana? Ka le izy ange ronoro tsy azonao tsaraina ohatr'izany.
Izany no marina araka nambaranao azy tamiko teo ihany. Ahoana ary Joary ny azoko antoka fa hoe raha vao anatin'ny 5 volana mifankatiavana ireo nijoro tao anatin'ny 7 taona. Inona no entinao andresina lahatra amiko? Zao ny izy Ronora. Amiko na 10 taona na 20 taona rehefa tsy mifanaraka ny rotota dia misaraka ohatr'izay. Indrindra fa inandry be fahaizana noho izaho. Zange vao taona voalohany eny Ankatsomonjy tsy ny mahadokotera azy ihany koa nge kory no midika inony. Ianao ve zao dia atahotra an'izany ke Sady nanontaniako tamin'ny Miora fa tsy mbola nisy fifandirana mihitsy teo aminareo na hoe fisarahana toerana fa tena mifankatianareo. Fitiavana mafiorina ve izy ian'izany? Dia matahotra ve ianao Ronora? Tena tsoriko aminao tokoa fa matahotra marina. Ahoana ary ianao izany? Maly ianao milaza fa vonona dia anio indray ianao matahotra. Tsy azoko mihitsy ahoana izany Ronora aizako aloha nisy an'izany hoe olona niaraka tao anatin'ny 7 taona dia tsy hifamaly sy hifanditra koa ve na dia kely azy. Tsy misy an'izany mihitsy. Tsy marina koa no lazain'ny Miora anao Ka mahita ny fifandraisanareo izy matombo teny an'izany? Fa tsy mbola nitantarainy taminao ngamba ny zava-niseho azy lazaina hoe ratsy teo amin'ny fiarahanay. Ny asarotam-piarony ve? Ohatra ray zao izany ka. Raha diso saro-piaro loatra mantsy ny olona renge dia mety tsisy anjary koa ny fiainany. Hatramin'izay nefa ianao tsy nanapa-kevitra nisaraka taminy? Ka izay avo tena tojo anao Ronora. Izay nge ilay hoe miandry ny fotoana ny zavatra. Tsy misy zavatra tereko masaka izany ao. Dia vonona nisaraka aminy izany ianao? Aleo avy eo izy dia azavaintsika aminy zavatra. Joary dia n'izao tsy mbola tary sika akory raha ohatra ka miverin-dalana. Fa sao dia mba tsy mety ihany ary izao lalana raisitsika izao Noro fa inona indray ary ty Ohatrany hoe manahan izao zavatra izao ihany Noro tia avy ianao aloha sa tsy tia Tianao ary Joary Saingy inona indray? Saingy matahotra izay mety havadiky ny ampitso Samy tsy misy tompon'izany tokoa mantsy na zana ianao. Tia hifidiny lohany inge ianao nefa ohatrany matahotra ny masony raha izany. Ka mpangalatra mantsy ny tena ka izay mahatonga ny ahiahy sidiny endretreny. Manome tokoa ianao ary Nora. Aza matahotra ianao raha mbola miaraka amiko averiko aminao indray fa hiaro fitehanao hatramin'ny farany Ny fitiavanao ihany no afaka niaro Tsy maninona fa ataoko matanjaka tokoa raha izany no ilainy. Ary ve ty izany malalako izany? Aroka izay moa oka izay. Ahoana? Inona nahatongavanao aty an-trano amin'ny salasalam-potoana toy izao Joary Mba mandalindalo rehefa tsy hitantsony koa moa ianao. Ay ve? Fa ahoana aloha inona marina ary ny dia ratsy ny fanaovana ny dia mifanary Iza izao mivery ka? Ianao vao nahazo namana vaovao sa izay lozaniko? Ianao koa. Namanao ve moa tsy handalo aty aminao foana fa Kefa ianao ary ny tiany ka anao inona ty amiko tsony izy. Dia izy koa ve zao dia tsy handeha aty fa ianao mihitsy koa nge sady mba mandalova ny an-trano rehefa mahatsiaro an'izany ihany. Andalo any ary tsy ohatry ny anahirana nefa ve izany? Tsy azoko. Fa manomboka oviana indray moa no nanjary nanahirana anao no makany an-trano ka sarotra ihany ange izy ty Joary Fa ahoana ary Miora? Ka ohatrany hoe makasitraka ny fiarahanareo ako. Dia izay no tsy tiako. Efa fantatrao tsara nefa ny adapoko fa ny fanohitra amin'izany ka indrindra ny fitsarany manodidina hoe namaka kaiky ianao na inory na inandry. Ka ohatrany manahirana be ary Joary tena marina Ny eritreritra kosa izany efa lasa lavitra loatrako. Izay ny fomba fijerin'ny olona voalohaniko. Inona koa ary ny rarahinao izay fijerin'ny olona any ka? Zaza nge tsy mivaky loha Ka ianao mantsy toa efa hatramin'ny voalohany mihitsy ny tsy mivaky loha Inona moa ny ianao izanyko? Eny manaraka ihany izany fa tsy izany aloha no naleko taty aminao fa hono saika anontany anao zavatra hafa Inona saika anontanianao Fa ahoana? Tsy izany mantsy fa efa elaela izay no tsy niantso ahy izy nefa raha tamin'ny antso-taroby farany fanaovanay dia efa tena hoe ho avy mihitsy angamba nisiko. Fa ahoana moa izy ny tsy antso anao Ka izay indrindra nge ny tena mba mahagaga
nefa ihany koa izy efa niteny fa tsy maintsy mbola mampilaza ihany alohan'ny hatongavany eto an-tanindrazana. Dia miantso anao eo ihany izy zaniko. Ka tsy azoko mihitsy ange izy hoe maninona ary izy ny tsy miantso e. Ka izy aloha tsy niantso taty amiko mihitsy e. Zany ve? Dia roviana ary izy no avy raha izany e. Efa nomboka sady anga ny problème ny fahatongavany eto ka. Ka zavatra efa tsy maintsy hatrehany izany e. Mba miandry ny fahatongavany ihany koa ny tenako. Sady efa malahelo azy ihany koa angery miory. Tsy azoko mihitsy ianao tika, marina e. Ohatrany hoe efa zatra an'ilay misy mitsena koa ny tena rehefa amin'ny fahatongavana ohatran'izao. Ay moa izay tsy tanafatra ny zareo tany mihitsy. Izay koa aloha ny fahatosoko. Tokony mba niteny tamin'ny ora ihany mba handehanana aty amin'ny aéroport. Ndry, fa nga tsy misy mitsena izany mademoiselle no? Fa izaka ianao? Azafady, angamba tokoa tsy tadidinao Andraso aloha hoe soroko ty solomaso anaovako ty fa sao tokoa ary tsy mahita tsara. Ka nahanala n'iny ary anie ianao, angamba tsy ahafantatra kosa aloha e. Ka azafady hoe fa izaka ianao? Ka iray fiaramanidina teo ange sika. Izany ve? Tao anatin'ny fiaramanidina io ny rahantsika teo, saingy angamba tsy tsikaritra hoe tao koa angamba e. Ay ve, eny e, tena tsy tsikaritra tokoa aloha fa azafady. Ka samy avy any Frantsa ange tsika e, izay no tiako lazainy. Tokoa. Fa angawa ianao tsy misy mitsena e. Tohatry ny mihazoazo io fotsiny ianao zany. Marina tokoa zany. Ndry, fa naninona ny olona ny tonga ka. Zava-dehibe iny ny fahitana ny fitsenana havana avy any am-pitotro zao e. Sady raha fahitako anao zao efa ela angamba no tsy nanitraka ny tanindrazana ianao ko. Saingy tsy maninona zany e. Za koa ne mba te hanao surprise ho an'ny fianakaviako an'izao fahatongavako izao e. Zay zany ny tena marina e. Dia izay mihitsy ny antony tsy nilazako azy ireo hitsena aty. Ay ve, mba afindray ny ianao zanyko. Ka ho tadidinao ve zany ny lalana? Ka ahoana kosa moa tsy ho tadidiko ka. Taniko ve dia tsy ho fantatra ozy izy ianao e. Iza no mahalalako, efa betsaka mantsy ny fiovana nisy ety amintsika ety ko. Ohatrany hoe tsy niaraka avy any ivelany ihany tsika izany ko. Ka za zao raha be indrindra tapabolina dia miverina. Dia mivezivezy eo ohatra izay foana e. Ay ve. Ka tsy aleo ve aloha miaraka raha toa ka andeha irery ihany ianao e. Za koa mantsy za rery zao ko. Ka oay, azafady aloha e. Luka no anarako. Ay, dia efa mahafantatra ny Luka. Ary ianao azafady? Nandry. Za ihany koa dia efa mahafantatra ny Nandry. Dia ahoana? Tsy aleo ve miaraka e sa ahoana e? Tena misaotra betsaka ary Luka fa aleo amin'izao vao saika hiantso an'ilay namako izay mihitsy teo hoe mba haka ety e. Ay ve, ka izao e. Aza sairanina amin'izany intsony ilay izy fa efa tonga eto ange ahy e. Tsy maninona ve? Eno eny ary e. Ka amin'ny manaraka ary sa ahoana? Mandram-peona raha ohatra ka andeha ianao e. Veloma ary Nandry. Veloma Luka. Miora. Za ihany Tsoary No heveriko fa inora ianao ko. Fa ho avy aty aminao koa nga noro ka. Tsy maintsy mandalo eo foana izy ka. Izay mihitsy izao no tena liako aty aminao ko. Fa misy inona Eny, natao ihany ny tsy hiteny sanaraka ny hafa fa sao dia tsy mety ka. Fa inona ary ty olazainy miora Ka ho avy eo ny fofombadinao an'io fa sao tsy fantatrao e. Maninona tsara? Zany fa nga niantso anao nga Nandry? Vao avy niantso ahy mihitsy izy izao dia efa nivatony izy izao no miandry ahy. Zany ve? Dia ahoana zany ry miora Ka sao tratra miaraka eto nareo sy noro ka izay vao loza fa aza saina mandalo aty aloha noro e. Ka zay koa nge efa niteneniko tamin'oro hoe fa sao dia ho avy tampoko eo Nandry. Izy nefa sao dia ho avy eo mihitsy izao ko. Ka afara izy aloha tsy hakatira izany e. Sa ahoana ny eritreritrao? Eny e. Tsy maintsy izay aloha zany no atao fa inona indray moa. Fa naninona koa ary Nandry ny tsy mba nampilaza milova dia manapika ohatr'izany. Andao ranga dia hiaraka hitsena azy eny vato eny tsika dao. Tsy mety izany e. Fa tsy mety ahoana akory miora. Fa nga moa za tsy mahazo makanika Te hanao surprise aminao izy amin'izao fahatongavana izao e. Izay ny antony tsy nilazaina anao an'ilay fahatongavaniko. Ka tsy azoko. Surprise ahoana ary? Efa nanavatra izy e. Efa nanavatra mihitsy hoe tsy ilazalazany aminao.
fa aza mody miseho mahafantatra an'izany mihitsy aloha ianao rehefa tonga eo izy eny ary izay aloha fa lasa fa so ho taro ihany ka sasamiandry azy iziko ka nanao ahoana nareo taty nandritran'izay tsy nateo azy ay inona moa no azonay ambary izay zay tsy mba mihetika eto toerana koriko za noho ny vekiry miora ka ohatrany hoe vao tamin'ny herinandro tonga ilay tamin'ny 3 taona nandozandry amin'ny Madagasikara mety efa betsaka kosa ngamba ny zavatra niova taty nareo no manao an'izany ka inona ary ohatra izy ianao zany ka nanao ahoana kitsy ho ary io teto ry miora mba endry ihany sa naditra tsy efa mba nijerijery indry arak'ilay ny angaviako andry ireny ve io izy ioko ahoana izany lesy mba endry ihany lasa naditra koraty zazakely ry nandrika hoe ampiandrasan'olona marina mba mahafantatra izay tokony atao kosa alonge kiza moa letsy no mahalalako resaka malagasy mpinamana teny ampitan-dranomasina tany tokoa ny fanadonoana asa sao mantsy mbola eo ihany koa tokoa le hoe lavitry ny maso dia sarahany elanelany dia mety hoe ho lavitry ny fo ihany koa kenao tany azy zao no natahorana hoe hitondra vazako vazaha ve enao ny vazahako aty Madagasikara zany vao nanomboka tapitra angeny roa taona dia efa tsy nitsahatra nanembona taty mihitsy nanembona anao indrindra nagaga dia tao anatin'ny 2 volana teo angambany dia ohatrany tsy mitsahatra ny manofy anao foana isan-kalina rehefa ela mihitsy ny ange zany teo ody saingy tsy mbola afaka nanoatra raha tsy nivaly tanteraka ny fanadinany izay ngamba no atao hoe antso ny maninako izay no nahatonga anytany an'izany aloha eny fa na dia hoe fantatro koa aza fa tsy hanao an'izany Joary ny fito taona mahery tokoa aza talohan'izao vitantsika ihaniko ka izay ny matsy angeo ankehitriny efa vita tanteraka izy izay toy ny nofinofiko ka iaina sambatra eo anilan'ilay olo tiako amin'izay manomboka an'io tsy andahoana ho any tany lavitra antsony ndray zahay izany tena efa fotoana lavabe ihany mantsy izay vita izay ka raha tsy misy ny fiafiana tsy manana ny sozy izy ny fitenenany ka inona tokoa nefa aloha ny tena antoko izany fahasoavana izany mampalahelo any andry tsy mahafantatra ninonina amin'izay zavanitranga taty akory aiza koa nefa moa no lalàna izay anseho tany lavitra tany Joary dia efa hatranao ve ndry ary tovariana be ho any mioro izany fa ino tia mahalasa sainandry eo ampitoerana eo ka tsy misy inona akory ka eny ela tokoa aloha izany fa nandraso aloha avoaka tato amin'izay ireo zavatra nentina ho anareo avy any eno izay mihitsy zao nandrasana ko aza matahotra indry fa ny meilleur ami-ako indray ve no ataoko ambany zavatra zavatra ho anareo sy Joary avokoa no tena betsaka ato ary dada sy neny mantsy efa mpivezivezy ihany ka tsy mba ho taitra amin'izay hoe vao an-dalana avy antsony eny ary ka voay ary aloha zato izy mba iaraha mijery aza maiky Joary ahoana ry nandry fa andeha hivoaka nga ianao izany andeha hivoaka fa hoe ahoana ka andaotsika sy ianao aloha hiaraka ho any amin'ry dada sy neny fa rovina izany fa zao fa eritreretinao rovina indray ary ka za zange zao efa hitanao miomana any andeha zaoko dia ianao koa ve zao vao miteny an'izany ndray kosa izany ianao ry Joary efa malinge ihany no miteny anao an'izany sao dia mba adinonao ary ianao koa aza efa nanaiko fa hoe andeha anytsika androaniko izao indray ianao vao ay tokoa moa ka gaga aminao tia indray hoe andeha ho aiza ary ka tena tsy tadidi tokoa ry nandry marina fa mandeha makay zara ny eritreritrao izany ka zao hoe mandehana aloha ianao rery no makany fa ahoana no za rery no akany fa maninona ianao ny tsoany ka ohatra ny mahagaga indray izany ka za nge tsy afaka re nenao dia mangataka fotoana lava izao dia mahafaty antoka anao ve no mandeha any vetivety aloha ka raha izao nge aloha tena tsy misy hevitra ntsony ka avy mandeha any tsika dia miaraka any amin'izay alehanao kinona indray ary ka le hoe andehanako izany koa nge tsy dia hoe maika akory tsy hoe misy zavatra taraika akory raha tsy mandeha any jaotsika efa tsy mety any izany ny fandehananao rery any dia tsy aleova hoe ajanona raha-pitso mihitsy ka ajanona raha-pitso ahoana indray ary tsy manaiky an'izany kosa aloha fa za izao tsy maintsy miaraka any tsika tsy haiko izay eritreritrao
ka tsy hitako nge izy mampametraka olana be an'izany hoe aleo raha pitsy fa aza mila vanindre herinandry fa ho iza koa nefa izany dia alehany hoe heverinao fa zava-dehibe noho ny famanginandreo ray aman-dreniko izany ka andeha ho any amin'ny liva azy zao misy hitadiavany amaika hony ary fantatrao tsara fa matoy izy miantso dia resaka firy zay ka tany ihany ianao maloko nga tsy vita homaly izany resaka izany ka tsy moramora nge ny manao zavatra rinandry dia rovina indray ary izany tsika no iaraka ho any fotoana matotra atao fa so dia manala baraka ka za zao efa ny telefonina niny fa hoe ho avy ihany tsika noho nefa dia tsy afaka indray ianao ka mandeha ihana ihany aloha ianao re makany zao ary dia elo tsy ny any fotsiny aho hoe fa tsy mety izany tonga dia aty dia miletika aty fotsiny izany ka eny hitako ihany ry izy atao zay aloha fa lasa eny ary ary anga dia tsy misy oroka tsony koa ohatray azafady re dia zao ve anao vao tonga ry Joary efa adiny firy nefa ny andranao teto foana tena miala tsiny akia zao vao afaka niala tany an-trano re zao mihitsy ny ala zavatra manafitoana mihitsy ry Joary zany foana ny ianao ohatry no mampalahelo anao mihitsy ny fotoana lany aty amiko noho ny any aminy aiza kosa Ronoro tsy misy an'izany re hoe fantatrao tsara fa ny fandriana sisa mivonjeko any an-trano any fifalaniko teo aminao avokoa ny fiainako rehetra dia mbola tsy ampy anao foana ve izany Ronoro iza ny olona milaza fa ampy izany ka sady nga koa moa izany ny fanarahana ka zay re aloha no azontsika atao amin'izao efa miteny anao nge aho fa tsy azo atao sesiboletra tahaka izany izy io tsy tiako hikambanana na amin'izy amin'izy ianao ry Joary fa tiako hamaleo tena efa leo an'izao fiarahana miafina ataontsika izao koa ka taoriana ny fahatongava amin'ny vadinao mantsy dia nanjary tsy misy dikany mihitsy ny fiarahantsika dia ilaza ve ianao hoe aleloha andeha amin'izao ihany ka tsy afaka ny anao zavatra tsy mbola azoko atao ary Noro aloha zange akory tsy mandahany izany saingy hoy aminao hoe andraso kely fotsiny aloha rehefa aveo tsy maintsy ho teo ihany izay atao izany nefa nampanahy ahy tany am-boalohany ry Joary inona ary fitianao ty koa tsy atakalinao ny vadinao naroviana mihitsy tokoa ngamba dia sanatria ve ka izany adala mbola nisisika taminao fa inona daholo ary izany zavatra ambaranao izany ry Noro izany angamba ho any mariny tena miteniteny foana mihitsy ianao ka tsy misy an'izany eo ka inona ary mbola hifikirana ho aminy raha izany no izy ka ianao kosa ve ry Noro dia tsy afaka hikomprandra n'izao toerana misy azo mihitsy azoko tsara ka maninona ianao no manjary tezipona amin'ny zavatra tsy misy dikany ohatr' izany ka satria tena tianao loatra ankehitriny dia ohatry ny hoe ataonao kilalao ny fitiavako izay ny fahalalako azy za kosa aloha tsy manao kilalao ny fitiavanao izany ka maninona ary ianao tsy samy laza amin'ny avy an-trano marina raha izany no izy ka le izy hoa tsy mahazo atao tampoka be ohatr' izany efa impirange no mitenanao an'izany foana tsy maintsy tarehana tsy kelikely ny resaka dia mandra-paoviana nefa fa ho lazanao amin'ny manontolo izany dia amaly ahy ianao hoe tsy mbola fantatra izany dia tahaka ny teny ihany koa ianao hoe tsy mbola fantatra mazava ny amintsika ka izay mahatonga hiteny an'izany ka tena lasa lavitra loatra kosa ny ahianao ry Noro kivy ary Joary mariny aiza ny fitiavanao amin'izany ry Noro zao indrindra nge ny tena fotoana tokony any ahoana fa hoe tena tia ahy ianao na dia ihany tokoa aza ny fitiavako anao tsy afaka natateraka ninina izany manoloana ny fitiavany ianao eny tia tokoa ianao nefa dia mahatokisa ianao ary Noro tsaro fa androdana ny 10 taona ny rahana isinandry ka fataro fa tsy moramora akory izany ady izany zay no ataovinao an-tsaina mandrakariva 10 taona tokoa moa ve dia hiady amin'ny efa-bolana ohatry ny nofinofy ihany izany ka tsara fatarina koa nge hoe aiza ny tena misy ny fitiavana amin'ireo roa ireo fa ahoana kely ny miora inona marina ny tena zavatra nyseho tatiana indritra n'izay fotoana tsy nateo azy inona moa no tianandro tenenina amin'izany tsy izany aky fa zaho ohatra no mahatsikaritra fihetsika hafahafa amin'ny Joary iny mihitsy fa fihetsika hafahafa ahoana aloha izany tsy haiko hoe ohatrany hoe niovoajotono ny taloha izany Joary izany ve kirinandry mariny fa ahoana ny tenenandry an'izany misy fihetsika tsinjondrinka sa hoe ahoana indraindray izy ohatrany lasa masika amiko lasa miavonavona
raha tsy anontaniana tsy miteny an'izay aompony eo ka mieritreridratsy ary no miora hoe sao dia mba nangatsiaka ary ny fitiavany ahy. Aiza kosa kia ka tsy haiko hoe izay ny mahatonga manontany amin'ny miora hoe inona marina ary ny tenany sy ho taty tao anatin'izay 3 taona izay. Tena lasa mihitsy akiny saiko Zaho aloha tsy nahatsikaritra ninona taminy tokoa hatramin'izay. Izany ve? Zaho tena mieritreridratsy hoe sao dia mba misy vehivavy hafa manadala ny saina izy iny ary any ivelany any asa nanitsaka tsahan'ny fitiavako fony an-tany ivelany tany. Maninona? Eny eritreritra hainy aloha ny ahy nefa ndrimo miheura miako sady mifandray amin'ny akaiky efa nilaza fa tsy nisy inona ka eny tsy hitako aloha izay tokony hoe ampitombona an'izany ahako izany. Ka na zany aza izay anambadika farany takony alehany any kosa aloha tsy hitako izay aloha tsy dia hoe araka zato isan-jato akory izay atondro izay alehaniko ilako azy izany so sanatria ka tsy azoko mihitsy mantsy angeny tena mahatonga ny joary anao fihetsika hafahafa amikoatran'izany. Maninona rehefa raha miresaka amindry dia anontaniana azy izay marinako. Ka inona no marina anontaniana azy? Ka na misy aza ve izany dia ilaza sy anakan'izany ve izy amindry? Asa tokony mba hoe hahafaly azy mantsy ny fahatongavako nefa ohatrany voamaika mifanohitra amin'izany mihitsy ny misy amin'izao fotoana izao. Dia maninona tokoa ary joary ny manao an'izany? Eny tia joary iainany ka ny eritreritro ihany no lasa lavitra. Ohatrany tsy mahavita andainga amin'andry ka mariny. Efa hita izao fa fahotanako havana mihitsy na mandeha joary azy amin'ny oro. Namako izy ary tsy mbola nisy zavatra mifandiranay roa hatramin'izay nifankafantaranay fa dia mifampinana amin'ny manta sy ny masaka tokoa. Ankehitriny nefa voatery mandainga aminy eny mamitaka azy ihany koa nefa tsy anjarako velively milaza amin'ny mariny. Tsy anjarako izany ka sarotra amiko niditra amin'ny fiainatokantranony hafa. Izay any angamba ny tsara jainy nefa dia ahoana ho inandry amin'ny fotoana lalàna marina ka tsy nilazaiko tamin'ny an'izany. Oy, iza moa nandry moa iny Wai, iza tokoa moa ianao? Efa hitako ianao? Eno marina izany efa ny ondray mandeha tokoa sika efa ny ona. Tsy vaovao amiko mihitsy mantsy ianao zaoko. Taiza tokoa moa eno taiza ary ka taiza ndrasonge taiza moa izy teo ay teny amin'ny aéroport teny Ivato ny fakahitatsika. De tsara fitadidiana mihitsy ianao izany tena marina izany tentsika amin'ny ona. Luc, tsy izay moa le anaranao? Ka manahoana aloha inandry? Manahoana Luc? Dia ina vaovao? Sy inona vaovao eo tsy misy fa dia zao valo mahita anao zao loko. Nay ve? Ary aveza ianao izany? Za ve? Avy nanome raha tao ambony tao akia. Ay, fa misy fianakaviana marary angasa? Anga kosa moa voatery hoe rehefa misy marary foana ny fianakaviana vao hanome raha ety amin'ny hopitaly rinandry Asako. Indraindray misy marary mila zany maika mantsy dia mba fanavotana azy reny no atao hoe mba fanaovana soa an'ny mpiarabelona kia. Marina tokoa aloha izany mahafinaritra. Ny rina dia mba ho maro tokoa ny olona mitovy heritreritra aminao izany ary Luc. Hitako. Dia izay izany rinandry fa mba efa nanorifikanao aloha izay dia mba hanjaranao indray ny mampita an'izany any amin'ny tapaka sy namana rehetra any Eny rehefa voaray tompoko. Ianao tia koa dia efa hitako fihetsika sofianatra nge izany. Ary ianao inona no ataonao ty amin'ny hopitaly? Misy fianakaviana tsy salama anga sa mamangy sa misy inona? Ay ve efa tonga izao ny fotoana ampiarana ny zavatra ny anarana rehetra tany ampita tany. Ndry hay ve? Raha azoko tsara anie izany dia nianatra ny nataonao tany velany tany ianao ve? Izay tokoa ny fianarana nataoko tany. Dia ato anga izany no ampiarana azy ka? Ka toerana ohatran'izao mantsy no mila mpitsabo sa tsy izany indray? Dray mahafinaritra re izany rinandry. Dia nikarakara ny taratasy rehetra amin'izay io izao Dia ono dia roviana izany no miasa ka? Ka izao sahady aza dia efa raikitrako. Izany ka ny taratasy azy ozy ianao mbola voakarakaraina ko. Ka ny marary tsy miandry an'izay taratasinao any fa marary izao dia mila fitsaboana zao dia izao ihany. Zay kosa aloha nisy marary vao naterin'ny fiara-pitatitra marary mihitsy eo izao. Dia izay no antony mba niangaviany zareo aty eo raha tsy izany efa nandeha no dia ohatran'izay. Dia nanahoana izany marary izany ka?
Efa mba tsy naninona aloha e. Efa nahazo fitsaboana izy ka efa hors de danger. Zany ka izao kosa rinandry mpitsabo kinga sy mahay sala aminao zao kosa ve moa nandray an-tanana azy tsy ho sala maisy enao ty kory Luc tena marina raha zany marary marina tsy vao mahita ny endrik'ilay mpitsabo miramirana fotsiny dia efa sitrana avy hatrany okarery Luc fa zabe flazy eo tianao zany no izy fa ilaozako aloha ianao fa mbola betsaka ny zavatra ataoko inandry fa mbola ela be nga ianao vo andeka fa hoana mbola misy ilanao anga andrasako ianao dia miaraka sika sa za koa ve dia ho andrasanao eo fa mandehana ianao tonga dia mandeha so ihany koa ianao lasa ho tara amin'izay lalana mbola aleanaoko ka za moa andeha ho aizy tsony miala eto zao dia mandeha mody raha tsy hoe mbola anitadi indray angako besaka reny zavatra azy jereny atseny eny marina zany saingy namana ny tsy misy rezinandry koa zay zao no saika mba hiangaviako anao raha mety ko ay anao ty zany mbola aperinasako eny tena mialatsiny rery Luc fa tsy afaka kosa aloha zao eny are zany ve moa dia fanomezantsiny tsy maninona fa aleo manaraka tokoa sa hoana eny marina zany ay ka ahoana ary zany no fomba hitako anao manaraka indray kosako ahoana re zany ny amin'ny manaraka mantsy tsy maintsy isy fa sao dia sika indray no tsy fakahita eo ka ka tsotra nge zany ahoana rozy ianao ka dia tsy ho azonao an-tsaina mihitsy ve marina zany ay ianao tokoa moa zany efa ato ihany moa ianao ihany koa ataoko fa mandalo matetika ty manatitra raha vita ho azo ohatry ny karatry naivo tokoa zany rinandry zay fa lana fotoana be ary Luc amin'izay tsika miona eny ary mandram-peo ny nandry velomy Luc nandry tovavy tsy miavina tsara tare feny tsikitsiky lavy eny aminy mora ifandraisana ihany ko tovavy to mahafeny fikasana zany inona ary ty ataonao tery miora tena miresahinao aminy fa tsy tehiditra pataloha tery amin'izao aferinareo zao mihitsy aka ka ny fahanginanao fotsiny inge no ilaina dia zay fangamo ianao terenanao n'izao zavatra afaka tsy hanao an'izany ary tsoary miora inona ary ty ataonao ty firaisana tsy kombakomba aminareo amin'izany famitahana ny nandry izany mihitsy ny tsy ekeko ka tsy misy afa-tsika telo rery ihany inge no mahafantatra ny marina amin'izany ary tsy tokony ho fantatra nandry zany raha tsy hoe ianao nga no ilazan'izany aminy any izay indrindra ny tokony ilazanao izany aminy milohan'ny afantaran'izany amin'ny olo-kafa ka mbola miandry fotoana kely ry ary miora miandry fotoana roviny andrasanao sarotra be ve ny toetra rava ho ilaza izany aminy ianao hitako foana rezy anaovana azy za kosa aloha dia tsy manaiky an'izany satria ny fifandraisana roa vavy mihitsy eny telo vavy mba minoro moa zanyko ny fifandraisana mihitsy ny mety ho simba amin'izany ary dia sanatria hifandrafy ihany koa ve izay sinandry ka zao rehefa manontany anao izy dia zay efa namalinao azy ihany amalina azy mazava nga amin'izay fa tsy misy resaka betsaka ary miora ka za tsy te handainga amin'ny tsony mahatsiaro menatra azy mihitsy jerenao amin'ireny soa nataony areny fotsiny ka reny zavatra be dia be netiny havanandafy reny dia reny ve ny mahamena maso anao amin'izany afaka manome anao mihoatra n'ireny ange tsy an'ilay izy fa inona indray ary ka tsy dia resaka materialy loatra aloha ilay izy fa ny taona maro mifampizarana hatramin'izay mihitsiko fa tena mahalahelo azy tokoa ve ianao sa mitsipaka ny fiarahana isinoro hatramin'ny farany mihitsy sady mahalahelo azy no mitsipaka ny famparafesana taonao azy mirahavavy ireo ohatrany hoe anaparanao ny toetra ratsinao izy rehefa tsy anaoko ka za ihany koa nge mananjo isafidy an'izay tiako amin'izy ireo efa eo an-dalana amin'izany indrindra azy zao ngiry miory tsoary tena milalao hafa nge ianao zany sa ianao mihevitra ny tenanao bogosy loatra ka inoro ny tiako ka izy angamba ny safidiako amin'izy roa ireo tsy ho be moralina aminao ntsony fa mitsora fotsiny ianao rehefa tsy tia nandro ntsony fa aza lalovinao ny fitiavany anaoko aza manany aminy ianao izy nge efa inony voaka ho dokotera spesialista iny tsy atahorana hoe tsy hanana anjara maro raha teo mety ho mpitsiriritra azoko be dia be no mitsiritra ny toerana misy anao saingy ny anay angamba tsy anjary tsy hitana azy amin'izany finona fotsiny izao ataonao izao fotoana foy re sisa ry miora napahako hevitra fa mba mahareta mandrasa fa aza mahay maika ohatran'io ianao ataovy moko
rehefa tsy hitako izay marina aminao dia tsaro fa tsy afaka nitazon'ilany tsy ambarately mampidi-dozy izany a fa olazaiko any aminy ioko mieritrereta kely ianao e. Andry fa tsy no ary ve nitazoko iry ampitery za ve dia olona mitovitovy fotsiny ve tena izy io ka teny Noro andraso alohana tonaneny Noro fa iza koa izany Noro e oay Luka manahoana ianao? Manahoana Noro manahoana ela zany a zany ve tena ely fa taiza foana ianao? Taiza moa fa teny ihany saingy kely re dia tsy hitany olona Noro hita fa izany ko fa inona aloha voavoatra amin'izay ela tsy nionana izay Noro inona fa maninona eto ianao aloha izay no tena mamaika nakana taksi andehanana mody aka ay ve ko raha izany maninona raha mba miaramiala etaeta kely aloha sika isanao dia mba ho fahatsiarovana reny fotoana rehetra efa fahiny reny nery Noro fa ka maninona moa e andao andry tsy maninona tsy maninona ka aiza zao ny toerana mety amin'izany ny tia kaikaiky ity ka andao fa tsy akaiky atsy dia efa misy ka eny arako ka inona no vaovao hatramin'izay elizay Noro efa firy zany zao ny ankizy fa inao ty fiadaly ndry inona koa no ankizy eo ka ko raha izay vanim-potoana lava be izay very Noro dia ianao ngamba zao no mety efa manana ankizy tokoa aiza kosy hitako lehilahy ohatr'izao ve dia anaiky amin'izao fotsiny ianao tokoa no manao an'izany fa tsy mbola manana kama zao e mbola mitady re Noro saza ampiasonina ry Luka mano zany fa nga tsy nisy niady tampiasinareo ny sipa tany an-davitany ka tsy mandeha eto Madagasikara reny ry Noro vola tsy miasa eto amintsika ory zalahy zay fanahoana ka ko raha ka ihany very Noro tsy aloha ny gasy mitovy amin'ny tena ny gasy anie tsara tare tsy lany mamina ilingilingy amin'izay any ivelany ihany porofon'izany zao manatrika azy zao dia hitako tsara tare ve misy mihoatra amin'izao ry Noro zany aza dia manany ihany eo ianao ry Luka hita fa izany mariny fa inona tokoa aloha zao nataon'ny Luka taorianandreny tsy nifankahitany reny intsony za ve ie tonga dia niasako ary ndrenga zao mbola mibosy ihany ka ie ka eny mety daoly anie izany ry Noro izay izany dia efa lasa loko atao ahoana re ka ny anareo no metiko ianao koa nge tonga dia nahita lalany marina tokoa aloha izany fa vita na lehibe ho ahy mihitsy ny zavatra nataon'ny dada tany an-dafitany tonga mantsy dia mba napidiriny tao amin'ilay orinasa eny misy tsara ohatr'izany indray dia n'izany kosa aloha ary sao dia mba misy toerana ho anay aloha amin'izany arakaraka io ry Noro fa nga ianao nefa aloha mazoto amin'izany ka raha misy ny atao any tonga dia vonina raha dia zao ihany azako inona ny olana dia ny fianarana indray atao honako ka ny anao aza vita ihany ko sa mety tsy ho vitako mihitsy le asany ve ny tena mba mahay teny vahiny ihany eny re ka raha ohatra mahaliana anao nefa ry Noro dia aleo aloha manokana andro ray mihitsy sika isianao fa tsy marina izany fa hoana tokoa aloha le resaka teo da resaka inona ohatra ny nataonao vazivazy fotsiny anie fa tena sérieux bien nge nanontany anao teo ry Noro inona moa izany Noro tiako efa misy tompony ve ho ahy Noro amin'izao fotoana izao sa ay ve fa inona kosa mampime amin'izany ry Noro ie dia ahoana monina maliko any Luka teo fa ngatsaroko tsony Noro aza atao an'izany rehefa mba tia fantatra an'izany ange ahy ka inona ary mahatonga ny Luka ny-tany an'izany tsy haiko hoe inona mahatonga anao intéressé amin'izany tsy izany ry Noro fa mandinika anao dia ohatra mbola manimanina ny fiarahana fahiny tsy miova mihitsy mantsy ianao fa to vao maika miatsara tare ohatr'ireny lavitra noho ny hafahafa reny hitako misotra tsy nisy vola madinika taty amiko fa raha tsy izany dia nomeko ianao ry Noro ka tsy vola madinika nge no ilaiko fa inona ary dia efa fantatrao ihany dia raha hoe ary aho hoe efa manatompo azy zao dia ahoana hoe ianao ka aza manao an'izay andisy fanantenana kosa ianao ry Noro ka ianao ihany ange tony vao nyteny fa hoe tsara tarehy mihoatra lavitra noho ny taloha ka inona indray ary raha tsara nga dia avelan'ny zalahy andehandeha fotsiny amin'izao eny ka
fikanareo lehilahy ve dia tsy ho fantatrao fa marina aloha ve zany Ronova Joary fa andeha hivoaka indray nga ianao ka efa fantatrao ihany fa tsy maintsy mandeha mivoaka rehefa ohatra zao ka mbola inona ihany ary fa mba azonao lazaina amiko ary ve zay tena dia le anao ty fa dia mandeha mivoaka ny trano foana ianao isan'andro tranandro tsy hita hoe makaiza na makaiza ka everinao fa hipetraka fotsiny eto ary ve inona no ataoko fotsiny amin'izao eto ka fantatrao raha teo fa ny fiainana tsy vitany mipetrapetra-potsinitsony eny fantatro tokoa zany nefa ianao nge tsy fantatra na mandeha makaiza na mandeha makaiza miara-miala amiko ato ianao ny maraina dia tsy miverina raha tsy efa alim-be zahavany amin'ny hopitaly indray aza ny tavaverina alohanao ato ka heverinao moramora koa nga ny zavatra ataoko any ivelany any fa inona nefa ny zavatra ataonao any anomboka indray ianao ty le ilaila vanina nandrika efa impiry any nanazava taminao fa miara-miasa ho aza isy ka tadiavinao zavatra inona indray ary nytanterahako any amin'izany ka Joary fa naninona ary ianao no nanjary miova be tahaka izany fa ina ary nitanao miova amiko ka taoriana ny fahatongavanao avany an-dafy mantsy dia zany foana naverimberinaao amiko ato tsapako tena nena be mihitsy ny fitiavanao ary Joary eny efa tsy misy tsony mihitsy aza angamba nandra ianao nakany ampita tany nandraty fianarana entinao anatsarana ny fiainanao amataona ny maro ny laninao tamin'izany vao niverina ianao anatsarana ny fiainantsika eny za kosa mba mandeha mikariko an'izay mahasoasy zay everiko mety amintsika ohatra ny ilanao vaniny foana efa tsy vitany safosafo sy orokoroka ntsony mantsy ange ty fiainany ty amin'izao ry nandra efa niarany dinka sy ny resaka tsika talohan'ny nandehanako anao fianarana tany ivelany tany eny ary nanaiky sy nitsodrano mihitsy azy ianao ary nilaza ihany koa fa vonona ny andry ka tsy efa zany ve zao no nataoko so sanatria arahanao alahelo indray ary zany izay mantsy ny any tena tsy tiako fa soavanao avy tamin'Andriamanitra zany tsy ny olombelona mihitsy no andeha hialina anao amin'izany isaky ny mba miresaka sy mila fanazavana avy aminao dia saika resaka ohatra n'izany foana anao malinao izany angery Joary nohatra ny mamperitreritra mihitsy ka ianao tsy nohatra manome fanafitohinana ka Joary za ve no manafitohana anao manelingelina anao amin'izay tianao tanterahana sa efa manorosory anao ihany koa na ny mijery aza Joary manontany anao ange ahy inona ny tena antony nandra tsy te hifanditra aminao fa aleo aloha andeha so koa mantsy dia ho tara amin'ny alehako any eny ary mandehana anao aloha raha andeha fa tohizana amin'ny fotoana mampety azy zany resaka izany ka manao ahoana ny fandehan'izao asa ao amin'ny hopitaly izao ry nandry mahafinaritra aloha dia somary mandreraka ihany aza indraindray eno aka toy ny asa rehetra ihany zany ka ahoana ho le izy koa aloha tiany dia lasa ohatrany hoe efa finaretana ho an'ny tena indray aza ka mitondra vokatsoa lehibe ho an'ny mpiarabelona anie ny asanareo mpitsabo ry nandry tena iankina ny fahavelomana sy ny fahafatesana kosa izay aloha any ka mitaky fitandremana sy fahamalinana faratra zany zany tokoa fa hono ary Luka tsika sy ianao taoriana indreny fankahitantsika voalohany indreny to ohatra ny lasa ny fankahazo be sy ny fandray akaiky tokoa nefa na ny momba anao aza tsy mbola fantatra koa rehefa ohatra ny anaranao marina tokoa zany ianao koa ne sarika tsy mihafahafa mihitsy ka mahafinaritra foana na miresaka aminao ary za indray rehefa miresaka sy mandray tsara ny olona dia raisiko tsara ihany koa ny zavatra tsy tiako fotsiny ary tena ankalaiko olona matetika dia ny fiatsaraham-belatsy eny aminy tena fitaka tokoa aloha ny tozandry nandry eno ka hoana ina ohatra nataonao tany France ka raha ny marina dia miasa fotsiny nataoko tany re ay ve ka manao inona ty Madagasikara amin'izao ka andaolo manko ny ray aman-dreniko dia misy orinasa izay tantanany ndraiko any ay ve dia niasa tany nandritra ny taona maro tokoa izay aloha ary zany hoe atongavaka eto Madagasikara matetika indray iny dia efa mieritreritra ny kopakelatra samy rery ay kosa mikasany hoe anangana orinasa ho ahamantsy ahy izay indrindra no mampivezivezy ateo ny nandry ay ve mafinaritra kosa zanyko efa tena ampitraikefa tokoa zany tsy angamo hita andramandramana avokoa aloha izay atao rehetra fa sao dia mba zay no mety mahatafita amin'ny fitenenany ka tsy efa tafita ve moa matoa mandray an'izany lalana izany raha izay tokoa no azo ilazana azy moa maninona ry nandry fa ary hitako ianao no afaka milibata tahaka an'izao ko ndry
tsy azoko ny tianao tenenina kosa. Miliba etsy sy roa hoe mandeha amin'izay tiana le manao an'izay tiana atao rehefa te Madagasikara. Nandry ahoana koa zany? Satria tokoa mantsy tsy eto madama fa any an-dafy. Madama? Le madama mihitsy mbola tsy misy Nandry. Aza mandaingory Luka. Marina zany Nandry. Mbola tokantenany hatramin'izao e. Ianao zao ve? Eny efa mieritreritra ny tady any tokoa fa asa nahita na tsy e. Ahoana nefa moa tsy ahita e. Eny marina aloha ny ianao e. Raha tokoa ve olona manambady dia avela ianao an'izao rehetrarehetra izao e. Ndry ka na efa manambady azy ianao nahoana kosa moa ka misy mantsy eny vehivavy Nandry saro-piaro loatra matetika e. Ka tsy hitako izay tokony ahasaro-piaro amin'izanyko. Nga ny vavy tsy afaka ny fanerasera amin'lanina ny mifanohitra amin'izany ka. Hoy ianao marina zany aloha e. Ary izay mihitsy angeny tsy anekeko an'izany ary tsy eritreretako an'izany koa na dia kely akory aza nefa ohatrany mamitaka ihany koa aloha ny fahatokisana indraindray. Fa nahoana ka? Ikonfieko zavatra ianao Luka. Manam-pitiavana ny vehivavy ary be fitiavana mihoatra ny eritreretana azy aza matetika e. Fa ohatrany hoe misy tsy ampy foana ary ve zany e. Naiza lehany sy amin'izay ataony rehetra tsy misy fotoana tsy eritreretan'ny olon-tiany. Izany kosa ary iny rehefa noraisiny tamin'ny voalohany dia efa nieritreretiny fiainany mandrakizay. Nefa tsy izany ny zavatra mitranga matetika. Nandry fa ahoana ary ka? Hono ary Luka tia anontany ianao hoe ahoana? Inona kay no mahatonga ny lehilahy mbola mikaroka zavatra hafa ankoatran'izay efa atolotra azy heverina hoe efa mihoatra azy e? Tsy azoko le fanontanianao amin'ny sehatry ny fiainana sa fiainana andavanandro Nandry? Izay endrika isehoany izany mihitsy e, na amin'ny fitiavana izany na eo amin'ny fiarahamonina. Nandry arakarak'ilay omenao azy ihany ka. Indraindray mantsy anie heverina fa hita mihoatra izany izy e. Ary heverina fa tsy tena mitoetra ao ny fitiavana. Izay aloha ny fandraisako azy raha amin'ny sehatry ny fitiavana izay ny jerena. Ary raha amin'ny lafiny ara-piarahamonina indray dia asa mihevitra ny tena no ambany izy manoloana an'ireo zavatra omena azy angamba hoe aho any ka ohatrany hoe komplekse eo ny fitenenany ka io arakarak'ilay olona ihany kosa e. Indraindray tsy ahitany fitiavana mihitsy ny mitoetra eo ambanin'izany na misy aza ny sasany manana roatra ireo zavatra atolotra azy ireo fotsiny. Mety ho izany tokoa angamba. Io ange samy manana ny sainy ny tsirairay Nandry e. Zary Luka kivy Ndry hono ary Nandry fa ahoana? Fanoharana niraisinao avy amin'ny fiainanao ve izany sa? Marina tokoa izany e. Mahaliana azy ny tantaranao izany ka. Azonao mba zaraina amiko ve aloha ary? Ka vonina ny hainao ve ianao Luka? Ndry ento ny teninao raha izany ko. Ianao iary ahy e. Dia ohatran'izany ny zavatra ianako amin'izao fotoana izao Luka. Namako heveriko azo itokisana ianao matoa ny lazako an'izany tsy ambaratiloko izany. Izany very Nandry? Io no manahiran-tsaina mantsy amin'izao fotoana izao e. Tena mampalahelo tokoa no manjoanao raha izany no izy e. Dia ahoana moa izy ianao tsy eritreretana an'izany hoe manitsakitsaka izy any ivelany ihany? Tena mety mitombona ve izany aloha Nandry? Ataoko ihany ho any tsy eritreritra an'izany fa raha ny fihetsika asehony tena mandresy lahatra tokoa. Nefa ny hery Nandry efa taona maro nareo niaraka e. Nandao azy 8 taona tamin'ny voalohany dia 3 taona ilay farany teo. Ohatrany tsy ampoizina mihitsy hoe mora miova toy izany ny lehilahy e. Ka izany indrindra manko tena mahagaga. Mahavery fanantenana ihany. Dia hono ary Nandry inona no eritreretinao atao ary manoloana an'izany ka? Tsy mbola nisaina kely an'izany akory na dia iray sekondra aza ry Luka. Ohatrany hoe tsy nety nino mantsy ny saiko e. Izany kosa aloha e. Moa ihany koa nisan'izay ankizy namako izay neritreretiko hilaza amiko ny marina rehetra ka nino izay nambarany Izao kosa aloha Nandry aza manome tsy ny azo kosa aloha ianao satria tsy voatery ho fantankosana izany e. Izay koa aloha e. Ka mieritrereta tsara ihany aloha ianao Efa noveriko voasoritra iray ny lalanay e. Dia tsy nieritreritra an'izao 10 taona ty aorian'izao intsony Ka izao ry Nandry tsy ny faharetan'ny taona ny raha na mifototra mampateza ny fankatiavana aloha. Hoy aloha fa raha ny fahazoko azy
eny na dia tsy mbola tena tafiditra amin'izany sehatra izany aza dia fa inona ihany ary raha izany noho izy io ilay hoe izay zavatra tsy misy ihany no tadiaviny izay tsy hoampelatahana ihany no heverina ho tsara rehefa mity ianao aza manao vehivavy an'izany fa mandratra ny fony tokoa mantsy izany azonao izany ary fangaha tsy mbola matory foana ianao ka mbola miandry ianao fa inona ny andrasana fa tsy tonga dia matory mbola tsy vita mantsy ilay resaka tamin'ny ankeo iny ary tiako tohizana sy hifarana any izany zao alina zao ve tsy manina raha zao no anananao fotoana samy tsy eo indray mantsika raha pitso maraina dia ohatra n'izany hatrany hatrany aleo re raha pitso hoe za zany ko mantsy ohatra nyreraka be mihitsy niko ka samy mireraka angentsika izao nefa aleo aloha tsika samy miezaka mba avy tan'izay ravonan'izao disadisa zao ka eny ka inona ary mbola tianao resahana tsoary tsy te hiverina amin'ny fifamaliana fanaontsika ntsony fa zao miangavy anao tsotra fotsiny lasa ho amiko raha toa ka mbola tia ahy ianao na tsy tia ntsony dia ampy azay ka tsy resaka izany nge ny fototry ny olana izay fotsiny re valiany aza hodikodina ntsony ny resaka fa ambarao ahy zany tsy haninona anao amin'izany hafa tokoa ny taloha hoe sary-piaro taminao na ohatr'izany fa efa ampiny sainana ny taona lava rehefa tsy lamody tsony zany amin'izao taonjato izao ka ianao andraso aloha tsy haiko indray izao izay hitsaranao amin'izany na hoe ahoana na ahoana anisan'ny fanehoam-pitiavana ny asarotam-piaro nefa ihany koa fanehoana fitiavana mihoatra lavitra an'izany zany mifanohatra amin'izay so indray mantsy havadika ho zavatra hafa izany rehefa avy eo eny ka rehefa tsy mbola nivaky taminao tsy tokony apetraka amin'izany le izy tsy zazakely ary tsy hoary rehefa tena tsy tatoko tsony ny fampijaliana anaovanao ato amin'ity trano ity fa fampijaliana ve zany inona ny fampijaliana ataoko anao ary ka tsy haiko indray aloha izay filazanao azy ka rehefa tsy misy an'izany dia tokony ho samy laza amiko ianao rehefa tsy tia atsony tsy hitako angizy atahoranao ny vavanao fotsiny angeny tiako hilaza varany fihetsika sehoanao amiko indray efa mazava amiko izany eny ary ka efa mangataka sy misikotra ihany tokoa moa ianao dia tsy maninona izany fa aleo dia tsorona aminao ny mariny tia vehivavy hafa ary nandra izany ny mariny efa misy olo-kafa miaraka amiko akoatranao any nanomboko viany izany le izy aloha efa elaela ihany fa tsy mbola nisy amataonany akory nefa dia mifankaty tokoa izay eny efa ela ihany tokoa aloha no saika ilaza sy tsotra n'izany taminao nefa tena tsy sarinandra nefa tsinjoko ihany ho taminao izany inona aminao no tokony hampijaly kokoa ny tsy filazanao an'izany sany ny famadihanao ny folo taona ny rahantsika tena miala tsiny aminao ary nandra mba efa nieritreretinao tsara ve ny zavatra rehetra talohana nresanao an'izany fanapa-kevitra izany za koa moa tsy teto an-tanindrazana raha teo tena efa nandinika fatratra aloha namadibadika ny tantara rehetra hatramin'ny taona voalohan'ny rahantsika izany ka hatramin'ny fotoana namborahako fitiavana azy tianao mihoatra noho ny tiavako anao ve izy tena mifankaty izay hoa izay no azoko amehezana azy ary tsy sanatria akory tsy nisy fitiavana ireny fiarahantsika ireny ny tantaranao ko hitsara saingy tsy anjara angambany antsika ho so mba ianao kosa ny mamily ny anjara asa aleo angamba atao hoe zany mamily ny anjara ilahatra amin'ny tokony ho izy ary hono arytsoary ny tia azy ianao ka moa mbola nitana fitiavana ihany any anatinao any atao inona fantarina tsony moa zany ry nandra ahafantarako an'izay tokony ataoko nandra efa lasany manontolo ny fitiavako ka eny ary ataoko fa mazava izay nandra oko sika samy anaiky fa izay ny lahatra aza mikasika tsony ianao avy alao aho amin'izao nandra niezaka ny tsy hitomany ihany anefa tsy tatiko tsony izany tao mitamberina ataontsika avokoa amin'izao fotoana izao re fotoana rehetra ny fampizarantsika za matahotra ianao
efa tafita amin'ny fiainana ianao zao ary mbola anana ny anjara sazanao ihany koa efa mivoaka dokotera manam-pahaizana ianao ankehitriny ka tsy ho very mandeha amin'ny fiainana manam-pahaizana fa ory fity nampahatrana fitiavana tsotra andry tena mbola mamerina ny fialantsindry okontsika samy anaiky an'izany ary tsodrano no angatahako aminao raha vita ny azafady sy ny fialantsiny tahaka izany tokoa moa ka anenina ary raha hoe tsodrano no arasanao amiko inona no tokony ho asetroko anao amin'izany marena tokantrano sambatra miaraka aminy izany ve to sarotra ihany izany nefa niterenao anaiky dia tsy maintsy anaiky aza matahotra foana ianao tena tsy tantoko ny jery amin'andry nytomany fatratra izy nandritry ny alina na izako aza teo ambonin'ilay seza lavana andriko tsy natory mihitsiko tsy sasatry nitsangana ny jery azy foana satria zao sanatria mandray fanafody eo izy ka hamono tena tsy andriko ny naharaina ny andro ialako tao an-trano ialako sy andosirako ny salovatavany le endry ny vototomany iny tamin'iny alina ny fampiresana iny ohatra ny tsy afaka ato an-dohako hatramin'izao nandry tiako izy taloha saingy efa tafafendrany amin'ny noro ny fitiavako ankehitriny noro iny tsy misy nenina rangazy vita ary indrindra efa ela ihany koa ny andrasan'izao fotoana izao mba ahafahana isononoro miroso lalindalina kokoa ataoko fahofaly tokoa izy zao mahary an'izany vaovao tsara zany noro fanahoana kia fanahoana okizay fa dia inona loatra ny raha tsy vitako no ampisakaina ny mafisala amin'izao oka ho azy zany mafy amiko loatra ngery mioro izao mafy fitiavana njoro tao anatin'ny folo taona nyrava tao anatin'ny ray mpimaso monja tena mafy zany ka ataondry ahoana ary tsy hoary fa tena ninona loatra re inona ny zavatra nanatahanao taty amiko ny tsy nomeko anao eny fa natramin'ny fiainako manontolo no efa nomeko anao tsy maninona ki izany alaiko aza maty toy izay iaina anaty fijaliana takan'izao inangekino fiainako romeo iny no antom-pivelomako nefa dia sahany vekiny namadika sahany nanary ka atao hoana re zay ngamba mifatany fametoko tia tena kiny lehilahy raha zany tia tena loatra izy ka tsy mitsinjony olona tia azy akory na zaza nge tena sasatra namerimberina tamin'ny foana saingy tsy nety ny haino amintsy iziko fa efa fantatry ndriany koa nga zany eny fantatry tokoa zany nefa tena ninona koa kindririny na nytaniako ny lasa fa tsy misy an'izany zany ny ombokevitra taminy amin'izany ihany koa nandry dia vitandriany koa vekiny namadikary mio re nandry avy aloha lohana zavy efa mazava amiko angezany vetsika indry zany ka ataoko ahoana moa kiny fidirina eo anelanelanareo amin'izany ary efa niteny tamin'ny joary tokoa dia niaro azy indry tsy niaro azy velively mihitsy ary nandry zaza nanome tsiny azy hatramin'ny farany mihitsiko ary efa vonina niteny tamin'ny dian'izany tokoa saingy niferandry namadikandry ndray eny fantatra fa mbola tezitra indry ka tsy afaka ny comprendre mihitsy tsy maninona izany fa rehefa misinta ny atezerandry iverina azy zany resaka izany fa maninona ary nareo no manao an'izany fa maninona ki nandry tia loha sotro ity rano ity ampitomboka tsy maray nandry ka marary be zany lohako izany eo matory alondreo ambony fandrineo fa tsy maninona ka zay
raha tsy mahazo torokely tokoa ngambandry tsy isiny zao atezerandry izao ka tena mampalailo aty inandry jerenge ty izy bongo tanteraka amin'ny masony tomahafoana zany izy io nandritry ny alina dia tena vitan'ilay joariny tokoa ve dia vatra mieritreritra n'izao fijalian'andro zao amin'izao fiainana misy azo zao dia efa fohinina loatra re nyty azy ihany tokoa izy nandritra n'izay 10 taona latsaka izay toniketsa tokoa dia izy ka mora afindry Noro fangatsy voaraina ao ary le mesazy nalefaka iny ka manahoana aloha Joary manao Noro efa omaly tontolo ihany koa ny antso anao fa tsy nahazo mihitsy ka tsy voaraiko ve zany afatra izany ho tonga eto ka efa taradiny indray anao zao ny fahatongavako ireny zava-dehibe ka tsy fantatrao mihitsy nge fa misy vaovao lehibe ambarako anao zao zany izay ihany koa nge manana zavatra ambara aminao ry Joary ay ka ndao ary aloha mamonjy ny toerana mahazatra antsika dia antsika miresaka ndao ary tena faly ary Nora diso faly loatra ka tsy andriko mihitsy izay eonana aminao na za koa aza tamin'ny maly fa nanantiana ny eona taminaoko fa misy inona tokoa aloha inona koa ny zavatra tianao ambaramiko ka eny tokoa tena zava-dehibe loatra eny ary tsy maninona fa lazao ary aloha izay tianao lazaina avy eo ambarako ny anahy tsy izany re Joary fa zao rehefa tena nieritreritra ny momba antsika sianao aho dia sy hoe rehefa tena nandinika tokoa dia hitako fa tsy mety ihany tokony raha antsika Noro anomboka indray ianao inona tsara nieritreritra hoe aleo ngamba ho tapahana hatreo ny amintsika Noro tena avy aty am-poko tokoa izany ry Joary tsara raha mijanona amin'andro fofombadinao ihany ianao tsiry Noro efa nisafiditsika ary efa nifanao voady ny ara-dalana mandrakizay ka inona indray ary ty ataonao ty tena tsy mety re Joary adalana ihany angambo reny antsika ireny ary ataoko fa tsy mbola tary akory izao aleo fa raha nanatreo ny amintsika fa mandehana fonjeo ny vadinao eny fantatro ny mahatonga anao hiteny an'izany nefa mikafaliana koa ny ilazako aminao raha afaka fa efa tafaresaka izay sinandry afaka komaly ary efa nanapaka ny teo aminay zany ve zany tahaka izay efa nandrasanao hatramin'ny ela tokoa mantsy zany ary efa nahazo fandresentsika ketrindro Noro fandresena ve fa tao tsy mba taitra kory ianao sa tsy mahafaly anao ve zany zavatra zany efa malalaka angentsika manomboka masonandro an'io sao dia mba mahazo vahazia loatra ianao Noro resaka ohatr'izany ve dia mahazo vaziko anao ka tokony hiverina amin'izany fanapahan-kevitra ozy zany ianao raha izany no izy ka fa nahoana indray ary fa tsy zany ve kory ny efa nandrasana hatramin'izay ka tsy resy lahatra ny amintsika ary Joary Noro fa hivadikevitra indray zany ve anao sa ahoany sao dia matafa oatra loatra ary ty sangisangy ataonao amiko ty ry Noro satria resaka tsy misy vazovazo tokoa izao tanterahantsika izao fa nahoany tsy mety ary fahadisoko no mijoro eo anelanelanareo roa dia za ve ny andrava amin'ny fifakatiavanareo izay efa nijoro tao anatin'ny 10 taona to tsy mety ihany izany Joary miverena ianao aminy ka za nge efa nanapaka ny taminay ho fanarahana anao sy noho ny fitiavako anao zany tsy mbola tary ianao izao fa inona indray kosa ary no antony mampiova hevitra anao tamiko ohatr'izao ka tsy azoko mihitsy ange izany ny fantatry fa mety tsy afaka miaraka ihany koa tsika Noro so kosa ary dia natakalina olo-kafa any eny sarotra tokoa ny mandangy aminao fa efa nahita ny tena anjarako Noro fa inona hoe ty lazainao aleoko miaraka aminy namako efa taloha ihany izy saingy tsy teto fotsiny fa lasa tany velany tany tafahoana tamin'ny ihany ary ny resaka izay Noro so dia maninofy ary ny finamanana nisy teo aminay nandritra ny taona maro ihany koa no antokarainana mahafiorina ny fitiavako azy ary tonga ny tory fity tamiko izy ka mora hoanina n'olotra ny foko azy ihany koa dia natakalino azy ve zany ny fitiavako tahaka ny fifakatiavanareo ihany koa izay efa nijoro ny taonany maro sarotra ho anao ary
Tsy vitanao ngamba raha tsy efa tena latsaka katereny ianao nilaza tamin'ny marina satria nisy dika mipetsaka taminao ny taona maro ny rahanareo hatramin'izay. Sarotra fafana ireny. Noro, tena tsy nampoziko. Tsy mety izany satria izao hoe ny 10 taona aza moa vitanao na mahafazy tamin'ny 3 volana. Ka maika fa izay 3 volana. Tsy anatin'ilay sekondra monja no ikosihanao an'izany. Tsy anaika an'izany ary Noro. Mieritrereta tsara aloha ianao vao manapa-kevitra e. Efa tena nieritreritra tokoa ary Joary a. Indray ry Noro. Izay ny resaka tiako ambara aminao e. Mandehana miverina any amin'andro vatinao fa any ny toerana misy anao. Adino etreo kosa ny amin'olo izay toy ny alika ny serana ihany. Andeha ve? Andeha rovininareo? Ka raha pitsy no naingen'ny vato ny fiaramanidina rinandry dia tonga anao velomanao mihitsy zao no natongavako aty amin'ny hopitaliko. Iny ary fa dia efa mametraka ny soavadisa aty izany ko. Misaotra rinandry fa ianao aloha aza dia mitanondrika toy intsony e. Adino ihany izany tantara izany. Afaka anao aiza tokoa moa e. Tena mampalaelo loatra ny mahita anao ohatr'izao rinandry. Aiza ary ilay endrika miramirana sy feno tsikitsiky teny aminao isan'andro teny iny e. Mbola tena sarotra tokoa ry Luka ny mamerina an'ireny amin'izao Raha tsy mbola nahita ny Noro marina tsy nataoko mihitsy izay fomba nandreseko lahatra anao. Okarery Luka marina. Marina anie izany. Tovavy ohatr'izao ve rangaha dia atao an'izany. Sady tsara tarehy no manam-pahaizana. Tena adalany lehilahy sasany raha ohatran'izany rinandry. Marina. Saingy fitiavana madio no nisy tamintsika hatramin'izay ka mbola hitoy foana mandrakizay e. Marina tokoa izany ry Luka, ary samy manana ny fiheverana io e. Dia hono mba nanao ahoana hono izy izay ihany zao. Aiza tsony moa no ahafantarako an'izay nalehany ihany e. Sady tsy te hafantatra an'izany koa e. Tsy te haheno momba azy tsony mihitsy e. Fa inandry ary ve aloha mbola tena tia azy ka. Resaka hafa ry Luka atao fa tsy te hiresaka an'izany ohatra zao hoe nanina raha mba nentinao taty zao izany olo tianao izany ka. Ndry efa nentiko tokoa izy saingy tsy afaka fa mbola lasa nanao velomany izany namany an'izany hono e. Dia amin'ny manaraka rery nandry nareo mbola eona ihany fa aza matahotra. Amin'ny manaraka tokoa angay e. Zay ny ianao izay raha mba ny hain'ny teniko moa ianao angamba tsy toy izao mihitsy ny efa ranaoko. Aza latsalatsana ohatr'izany tsony ary Nora. Atao ihany tsy hiteny fa mazany doloatra moa nareo toniko. Tataka mihitsy io vavako io raha vorodamba hoe fitenenana. Ka nisy nanam-poan'izany ve moa e? Iza ny nahalala fa hivadika amiko Nora. Ie, iza tokoa moa nanam-po fa hivadika amin'andry ianao e. Tovavy ohatr'ireny ve tena riny? Tena olona daly ianao ka. Ankehitriny vao tena manenina tamin'ny nataoko azy. Ie, ka raha mba ny hain'ny teniko mantsy dia tsy ohatr'izao mihitsiko. Reny any teny lazaina fa tia ihany Noro hoe ny anay ngamba ny tena anjary izao ny vokany. Namany ihany ianao ka naninona ny tsy nilazainao tamiko teny milo fa ratsy saina ohatr'izany Noro e. Ka tahaka anao ihany koa izy e. Iza moa no nanam-po fa ho ratsy saina ianao manoloana ny nandry ka. Aza madoto an'ny Noro mihitsy ianao fa averokany aminao ihany e. Ny azy aza fa mbola avy tao anatin'ny 4 bolana raha betsaka indrindra fa ny ianao kosa 4 taona. 10 taona be izao. 10 taona. Tena dalàna e. Fa mba hono tokoa aloha e. Mba izao nandry. Nandry? Ataonao inona izy ka? Ka hifonako re. Hifona? Ianao ve nifona ny aminy? Tena miredirety ianao. Ka tsy misy olombelona tsy diso izany eto an-tany hifona ny aminy ary Nora. Raha mety handray ny fifonanao tokoa moa izy ka aninona? Fa tsy niteniteny taminao izay aleny ve izy aloha? No reny nataonao reny tokoa dia niady nge izay e. Maninona? Tsy mety ifampiresaka amiko intsony izy satria hoe nilazay fa ndray tsy kombakomba taminao hony ahy e. Tsy omeko tsiny moa izy raha tezitra amiko. Zaho tokoa aloha no adaly e. Raha nanaraka ny teninao hatramin'ny voalohany dia tsy nisy akory izao. Izao ty tena kakery nenina tanterakako. Raha tsy mety mandray amin'izao tsony no nandry dia mba ahoana ny farako e. Fa ngay ianao mbola mieritreritra ny verina aminy ka. Fantatro fa tena tia nandry e. Porofon'izany nanajan'ny fitiavany nandritra ny 10 taona ny anaran'ny tany andafy-tany. Betsaka ny olona manam-pahaizana lavitra no za azo nalaina tany saingy nanaja izy. Sady
folo taona zany konge tsorika aminao fa sarotra kosehana zany. Ary ianao ka iza ny tianao, inandry sa inoro? Tiako ny fofombadiko e. Na tamin'ireny fotoana ireny tokoa aza tsy nety voafahafatana tamiko ny fitiavana azy. Eny e, ny tia noro saingy hafa mihitsy ny tiavako azy e. Ka naninona ary izy ny natakalonao anoro ka? Adalana reny tsy anakalo azy amin'iza tsony ara toka mbola mandray ny fitiavako izy. Fa hoana ary miora? Aiza ho azy ao no mety ahitako azy e? Mandehana fonjoana amin'ny toeram-piasana izy. Ka aiza moa ny fiasany? Nga moa hitako akory? Moa ty ianaoko. Dia mbola no inoronoro iny ihany koa izao no antony tsy nirarahinao an'izay fony izy mbola nanomboka ny asa voalohaniko. Andao re toana ary miora. Andao hiaraka antsika dia mba miara-mandresy lahatra azy io ianao. Fa inona mampiome anao amin'izany ka? Ndrasa aloha sokafana amin'izay ty rideau ty fa tsy. Oe, nandry? Nandry tokoa. Fa ahoana izao ry miora? Ary efa tao foana izany ianao tamin'ny talohan'ny nantongavako teo? Raha tsy miora tokoa no nandresy lahatra ary Joary. Tsy nanaiky ny izay rediredinao teto ah. Ka tsy rediredy izay rehetra nambarako teo e. Fa tena mifona ary nandry, mifona e. Adalanao ny ianao? Eny e. Efa renao avokoa moa izay tiako tenenina rehetra ka mba mangataka ny famelanao ry sisa azo atao rehefa tsy anaiky ny fitiavako tsony ianao e. Ianao angery Joary no tsy nieritreritra loatra e. 10 taona no efa nisedrana ny fitiavantsika. Volana vitsy monja nefa ny tsy aritrao. Dia nifitra ianao fa mora voakosiky ny volana vitsy zany. Ankehitriny vao tena tsapako izany ry nandry. Tena milela-palade aminao ry ah. Noho ny foko mbola miteby fitiavana anao dia tsy maninona fa raisiko ny fifonanao e. Andray ry nandry, zany hafaleko. Fa izao kosa Nandry, atao vianatra ho anao izay rehetr'izay a, mba tsy hiverina tsony amin'ny manaraka. Aza matahotra ianao ry nandry malalako e. Dia tena misaotra betsaka anao ry miora. Tantarakomana. Ny farana teo ary ilay tantara no soratany Sederana Antenaina Rabe Arnal. Tantara nampitondray ny lohateny hoe Adalana. Lanto Siliva ary Ivantsoa niaraka tamin'ny Sinez sy Rakoto no nanome aina ny tantara. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanadotosy. Tantarakomana.